feny fitiavana ny fo, dia feny fitiavana ny jerena rehetra. Hitarika anao manokana mialohan'ny hamakitsika ny salamo. Maninona ny ray aman-dreny tonga dia manana fo mangoraka rehefa misy zaza ataoko hoe herintaona, roa taona, manantona anao dia miteny hoe za te hihira ho an'i Jesosy, fa na mbola tsy heninao ary ny feoany, dia efa voakasika ny fonao. Any a? Tsy hoe alefasinao ny hiranao dia izay avy tena hoe tiako hoe sa tsy tiako ny tianao. Non. Fa rehefa tsapanao ilay finiavanao anatin'ilay zaza dia voakasika ny fonao. Moa ten'Andriamanitra raha tsy miverina tahaka ny zaza tsika tsy hita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny présence an'Andriamanitra dia ambarina anatin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Alleluia. Ary ny présence an'Andriamanitra dia tsapa ao ambadiky ny olona anankiray manaiky hitondra ny tenany tahaka ny zaza. Dia izao ilay izy. Ny mahatonga anao mety taitra manokana tamin'ny fotoana mety nanapahan'ilay zaza hevitra hoe dia hideran'Andriamanitra, dia tsy noho ilay feoany izay efa renao, tsy action, fa noho ilay fanapa-keviny ny teneniny taminao volonté. Ny fanapa-kevitra ao an'Andriamanitra dia manaitra azy lavitra noho ny hetsika izay ho ataonao rehefa avy eo. Izany hoe tsy ao ambadiky ilay feo mihira, fa ao ambadiky ilay fo nanapa-kevitra ny hira ao an'Andriamanitra. Ao ambadiky ilay toe-po manaiky ny hanokantena ao an'Andriamanitra. Ao ambadiky ilay fo manaiky ny heno ao an'Andriamanitra. Ilay volonté anao ny hainga tany an-trano, avy ny herika, betsaka ny zavatra mety nanakana antsika. Ary ilay zavatra manakana ohatrany hoe légitime, ohatrany hoe rariny izany. Rariny daholo, afaka mena rariny zavatra rehetra fa izao, raha mame rariny zavatra anankiray ianao tsy androsoanao amin'i Jesosy, dia ny rariny anankiray miantso ohatrany hoe rariny anankiray izay ahatonga anao resy lahatra tena afaka tsy mandeha marina. Fa izao ny teneniko anao, tapaony hevitra, manana volonté mandroso amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Matoantsika tonga aty dia ao aminao ilay volonté. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Luka 12:49, tonga hozy izy hanipy afo. Jesosy tonga manipy afo amin'ny fotoana mety mampangatsiaka ny fanahintsika dia afo ny atsipin'i Jesosy. Tamin'ny fotoana natahoran'ny apôstôly, tamin'izany fotoana izany rehefa niakatra Jesosy asan'ny apôstôly toko voalohany, dia namepetra izy hoe aza miala raha tsy mahazo ny fikasana satria ny programan'Andriamanitra, ny promessin'Andriamanitra ao antsika tsirairay avy dia ny hanafiana hery antsika tsirairay avy. Rehefa nangatsiaka ny fiainam-panahiny, rehefa somary natahotra ny apôstôly, dia inona nalatsaka Andriamanitra tamin'ny andron'ny Pentekoste? Afo ho fampaherezana, afo ho fananganana. Dia androany, aoka ilay afon'i Kristy mirehitra ao anatinao androany. Io afo io dia raisina miaraka amin'ny toe-po ankasitrahan'Andriamanitra. Asaky no hitsangana amin'izao fotoana izao raha sitraka ao. Dia tsika mino tsara indrindra ho an'i Jesosy. Ilay tsara indrindra ho an'i Jesosy tsy hoe rehefa mitehaka dia atao tena mafy be, rehefa mihira dia atao mafy be, fa ilay fo voakasiky ny fitiavan'Andriamanitra. Atao feny fitiavana fotsiny fonao androany. Dia tsika hivavaka raha sitraka ao. Amin'ity fotoana ity Jesosy dia misaotra anao feno izahay. Satria fantatray, tsapanay, renay, hitanay fa ny mbola mampijoro anay Andriamanitra dia ianao irery ihany. Mahery izay Jesosy satria noho ianao, noho ny fitiavanao, noho ny famindram-ponao, noho ny fanangananao. Misaotra Jesosy fa tsy hoe mety noho ny hafa akory izahay, na manana asa fanompona, na indrom-panompona, manome voninahitra anao mihoatra noho ny hafa. Fa mahatsapa izay Andriamanitra, fa fitiavana anatin'izany rehetrarehetra izany Andriamanitra. Nomenao tombonandro izahay, tsy hoe hanaovanay izay tianay Andriamanitra, fa ny tombonandro rehetra izay nomenao anay Andriamanitra, dia ahafahanay manome voninahitra ny anaranao, ahafahanay midera ny anaranao, ahafahanay mankalaza ny anaranao, ahafahanay manome voninahitra ny anaranao. Dia aoka Tompo, hiditra amin'izany programanao izany izay rehetra Jesosy androany. Teny amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaranao Andriamanitra. Mety amin'ny alalan'ny tehaka, mety amin'ny alalan'ny hika, mety amin'ny alalan'ny fiteninay sy ny firahanay sy ny fitendrena Jesosy sy ny fandihizana. Fa androany Jesosy, aoka amin'ny fo efa babonao no nentinay manompo Andriamanitra. Fa tsy fo hoe mieritreritra no babon'Andriamanitra eo am-panompona. Jesosy eo. Manaiky ianao izay Andriamanitra. Manaiky ianao ny fonay Andriamanitra. Tsisy antony fieretan-tory, tsisy antony fifoazana maraina, tsisy antony fandaniana fotoana manao asa fanompona satria ny fandaniam-potoana manao asa fanompona dia tsy mahasolo ny fanamahevanana ianao Andriamanitra. Ianao ilay lehibe indrindra amin'ny fiainanay. Aoka tsy ho amin'ny teny fotsiny izany Andriamanitra, fa ho hita eo amin'ny fiainana tsirairay avy Jesosy. Aoka ho marina eo aminay izany Andriamanitra, fa ianao ilay lehibe indrindra eo amin'ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen.
noho ny fiadanan'i Jesosy amin'ny olona akaikinao ampifaliana teneny hoe fiadanan'i Jesosy aminao a aza matahotra tsy ho difo zany ianao androany a fa ho voaray feno fon'Andriamanitra ianao androany a alleloia Jesosy alohantsika amin'ny fotoana rehetra Jesosy hitarika antsika amin'ny fotoana rehetra amen lety bakitsika ny salamo 134 fa efatra amin'ny telopolo amin'ny zato andiny voalohany vakitsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany salamo fa efatra amin'ny telopolo amin'ny zato andiny voalohany ka hatramin'ny farany raha afaka miaraka mamaky tsika rehetra izay ny tena tsara indrindra alleluia hoy ny ten'Andriamanitra fihirana fiakarana andeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehova manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehova hitanao avy Jehova mpanao lanitra sy ny tany amen andehantsika araka ny andiny faharoa teo manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina zany hoe mifanatrehan'Andriamanitra asandraton'ny tananao androany dia tiaka anao raha sitraka hivavaka amin'ny voninahitra azy fotsiny teny mpiderana fotsiny teneny izay tsara ianao Andriamanitra izay fahatsapanao an'Andriamanitra rehetra teneno azy izay ao am-ponao mihitsy ny teneno azy ilay teny fara izay tsotra indrindra aza mitady zavatra lavitra ianao fa ilay ao am-ponao ilay nikasihan'Andriamanitra anao mihitsy no ataovy androany teneny izay namarininy Jesosy teo amin'ny fiainanao mihitsy ny teneno androany ianao Jesosy nanafaka anahy masina ianao no ilay feno fitiavana ianao no ilay feno fahatsarana ianao no ilay mandrakizay ianao no ilay be famindram-po ianao no ilay fananganana ianao no ilay tsy manary ianao ianao ilay matsiaro amin'ny fotoana rehetra alleluia ianao ilay tena tia foana amin'ny fotoana rehetra alleluia meko anao ny fisaoran'Andriamanitra panao ny saotra eram-po anao riray masinao riray masinao satria nomenao
tsy niterena misaotra tao amin'ny fitiavanao ay fanangananao ay tsy takatry ny saiko ny fitondranao Andriamanitra tsy haiko ambara Andriamanitra tsy ampy ny teny Andriamanitra ilazako ny fahatsaram-ponao tsy ampy ny teny Jesosy tsy hoe akamoko Jesosy ny tsy te hiteny fa tsapako hatrany anatiko any Andriamanitra fa banga ny vocabulaire rehefa eo amin'ny fanatrehanao satria tsara loatra ianao nombony anao ka maty hoanahy itsangana ka tonga ery hoahy Jesosy ianao no fiainako tsy misy zoarina amina tetentsika isaina kely anteteboko anankiray ny voninkazo dia manana antony manokana tsofoka anatin'ny vazy tahaka an'izao voninkazo eto alohantsika izao fa Jesosy dia ilay faratampony fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Ilay santatra, ilay tsara indrindra. Fa ilay tsara indrindra iny dia nanaiky Andriamanitra ho atao mitovy avo amin'ny tany ho hitsakitsahany tongotry ny olona. Ilay voninkazo nandrandraina dia nitsakitsahana mba hahafahantsika tsy ho anisany no hitsakitsahana intsony. Ilay nisoloany Jesosy ny toerana mihitsiny le nisy fotoana Jesosy nitoerako sy nitoeranao. Alleluia. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany. Misaotranao izay Jesosy satria raha tena marina Jesosy. Izay mety mahita androany hoe maninona ary ny fiainako ny ohatran'izao. Fa nefa Jesosy raha tsy nisy anao ny fiainanay dia raha tsy lavitra anao izao Andriamanitra. Ary tena marina Jesosy ny masonay mila miova. Mila manao solomaso ara-panazy mba hahitanay ilay tokony ho hitanay naseho anao Andriamanitra. Indray izay miezaka fotsiny ny hijery izay tiana ho jerena kanefa misy zavatra hafa efa amboarinao Andriamanitra. Misy zavatra hafa efa novainao Jesosy Kristy dia mila mahita an'izany zahay Andriamanitra. Misaotra Jesosy satria tsapalefa sarobidi ny famonjena ary nanaovanao sakrifisy enjana be izany famonjenanay izany Andriamanitra. Vitanao ny nanakombona ny vavanao tanatin'ny hirifiry Andriamanitra. Nefa indraindray izay tsy mahavita manakombona ny vavanay ao anatin'ny zavatra trehanay Andriamanitra. Mifono aminao izay Jesosy satria indraindray izay miezaka ny kristiana nefa tsy maneho anao Kristy ny fiainanay. Indraindray izay miezaka ny ho sary fotsiny fa tsy zavatra miaina. Indraindray izay miezaka ny aneho fotsiny ity ivelany kanefa tsy fahamarinana anatin'ny fona izany Andriamanitra. Fa androany Andriamanitra manaiky izay Jesosy ny amin'ny fahatsaranao. Nombony anay ka maty hoanahy itsangana ka tonga ery hoahy Jesosy ianao no fiainako tsy misy zoarina amina. Nombony ianao nombony ianao ka maty hoanahy nitsangana ka tonga ery hoahy Jesosy ianao no fiainako
oarina aminao Jesosy tsisy azo oarina aminao tsisy azo oarina aminao Jesosy tsisy azo oarina aminao tsika mafy zany halleluia tsisy azo oarina aminao tsisy azo oarina aminao tsisy azo oarina aminao eto Jesosy ny aminay Andriamanitra ny mombanay dia ampiakofanay anatrehanao Jesosy Kristy matsiaro manoka zay Jesosy be dia be ny fitiavana natobaka ao eo amin'ny fiainanay tahaka ny vera kely manoloana ny barika feno fitiavana izahay dia tobasanao zany Andriamanitra tsy ny anatina ihany ny feno fa ny ivelanay ny tontolonay dia feno fitiavana tongideranao ao tonga ankalaza eny tongiteny fa tompiana ianao no derainay satria tena tianay derainay fa mahagagiana tongideranao ao ianao mihitsy nao hiteny zany tonga ankalaza fotona Jesosy tonga hiteny fotona Jesosy fa tompianao
antsoantso an'Andriamanitra. Ilay antsoantsony fo mampierika an Jesosy tao anatin'ny toromaso. Tsy tafiotra, tsy tabataba ivelany, tsy fikorotanany sambo, fa ilay hetaheta, mangitahita ny ofonjena. Alleluia. Teniny fotsiny hoe Tompo ankeniko aminao, ny fiainako sy izay mikasika aoky anao, hitantanasy andao. Ninonanjo Ninonanjo ao sarotra tokoa, ao sarotra tokoa, matoky anao. matoky anao. Tafiantsika any zany. Aokatsy anay. Tompo akiniko aminao. Tompo akiniko aminao, ny fiainako sy izay rehetra mikasika. Aoky anao hitantanasy andao, ninonanjo ao sarotra tokoa, matoky anao aokatsy anay. Tompo akiniko aminao, ny fiainako sy izay rehetra mikasika. Aoky anao hitantanasy andao, ninonanjo matoky hatramin'ny farany anao, isakiny miantso aho, nianaranao Jesosy, dia matsiaro eria, mampandresia, isakiny miantso aho, nianaranao Jesosy, dia matsiaro eria,
Masandrato ny tanantsika ira zany. Pandresy ao. Mahery ao. Voavonjy ao. Noho ny fitiavana. Tunga padresia, nuni faswabana, nuni fami drampuna, nuni fitiavana, seso, ambuaria. Ambuaria, uana, ambuaria, 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 wanao, uana, kasiwa, kasiwa. Kasiwa Anarwa Jesus Anarwa Fanaraka amin'ilay endrika tianao tongavana. Tsy maintsy velesina ny tanimanga, tsy maintsy kapohana ny tanimanga, tsy maintsy esorina izay rehetra fangaro tsy mety eo aminy. Tahaka an'izany ny fiainanay Andriamanitra. Misy fotoana izay tsy maintsy mandalo brisement satria misy fasipasika sy vovobovoka tokony alana amin'ny tongotray, tsy tokony hoentinay eo amin'ny fiarahana sy ny fiombonana aminao Andriamanitra. Misy antinao matoa Jesosy Kristy nilaza fa raha misy olona ao aminao dia tsy maintsy olom-baovao izy. Tsy maintsy avaozina ny ao anatinay Andriamanitra satria menatra be izay Jesosy raha ame ohatra ny endrika sakafo tsara anao amin'ny vilia maloto fa tsy maintsy fo vaovao madio no anolorana sakafo miendrika ny voninahitra ao Andriamanitra. Jesosy eo manaiky izay Andriamanitra ny hamotsitra ny lasana rehetra izay mety mahatonga anay tsy afaka mihazakazaka manaraka anao Andriamanitra dia afohinay avokoa Andriamanitra. Manaiky izay Andriamanitra no amboarinao aneo an'ilay endrika tianao tongavana. Tsy ao anatin'ny sain'ny tanimanga ny endriky ny finalité izay ao am-pon'ny mpanao azy fa ao am-ponao Andriamanitra ny finalité ny tsirairay avy. Ao aminao Andriamanitra ilay destiné ny tsirairay avy. Ilay anjara efa voatero ny tsirairay avy Andriamanitra. Tsy maninona Jesosy. Feo amin'ny toerana tena mety aminao ny tiana indrindra. Totsika alleluia teka mafy be ho an'ny Jesosy androany. Alleluia! Maso toerana tompoko azafady tonga dia mandoso avy hatrany tompoko. Ao anatin'izany dia misy antso anankiray tia misy olona teto nafan'Andriamanitra maly. Misy olona nafan'Andriamanitra izy maly tao anatin'ny fotoana sy mety hoe teny an-dalana nody raha
eto ianao dia miangavy anao androso ety aloha aza menatra fa ome voninahitra Andriamanitra ndao azy tompoko. Dia mbola voninahitra ho an'i Jesosy ny zoroko vavolombelona eto. Tamin'ny zoma maraina, za tsy nalala hoe manomboka zoma ny fifadikanana satria za tsy afaka mamonjy sekoly rehefa mianatra ny mpianatra. Dia teny tamin'i Jesosy hoe Jesosy, te hiverina amin'ilay refim-piombonako taminao tamin'ny 2018 fa efa nijoroko vavolombelona teto izay hoe mpanaraka tele taloha. Mety hoe teny kely ihany ny azo fa tsy ilay fatra an'ilay teny. Fa nazaka ilay teny hoe lasa fomba fiainana dia lasa tia mitokana. Dia tamin'ny 2018 tena nisy refim-piombonako izay dia ohatran'ny nala elo be tamin'ny zoma hoe Jesosy, te hiverina amin'ilay refim-piombonako taminao tamin'ny 2018 iny dia vao tonga teto amin'ny zoma fanotronana dia naheno hoe fifadikanana dia faly be hoe Jesosy ny valianao ny etaetako. Ary tamin'ny zoma arivo papa efa niteny hoe resaka momba ny ankonana sy fianakaviana ozy izy. Dia rehefa nivavaka ny azoma alina dia ozy ny fanamasina hoe mandehana ianao izy mifona any amin'ny anina. Ilay olona tena atao hoe nampitondra faisana, taona marobe ny ainana an'ilay zavatra. Dia eno Jesosy fa za tsy manan-kalahatra afa-tsy ny anaiky anao fa oke ho ataoko ilay izy. Fa za fotsiny tsy nieritreritra hoe ny Sabotsy satria ny Sabotsy tsika communion maraina dia avy eo hoe regroupement. Dia hoe tsy Sabotsy izany ny eritreretiko. Fa rehefa tonga teto ny Sabotsy tao aorianan'ny fotoana dia tao anatin'ilay fiankofana iny dia niteny papa hoe zaho izy tsy hanome sujet fa saika hanome sujet be dia be fa ny tompo hoe tomiteny amiko fa resaka ankohonana, resaka fianakaviana. Dia za moa tao anatin'izay teo aoriana teo tena hoe tena sode larme. Dia izay hoe Jesosy izao dia ho ataoko ilay izy. Dia vao tonga tany an-trano mihitsy dia niantso an'ilay olona. Dia ilay olona ary gagabe toy izay hoe te hiona fotsiny mba mangataka fionana raha afaka azafady. Dia eny arao izy fa za mbola lasa tia mivilina fa atsoko ianao afaka adiny iray eo. Dia tao anatin'ilay adiny iray ozy hoe mbola manana fotoana Jesosy, verina nivavaka indray tena hoe ohatran'ireny zazakely ireny, mpandrirotra ilay aina sy ny fanahy. Narary ilay zavatra niretana fa ozy hoe Jesosy tsy marary noho ny azo fijaliana io. Dia rehefa avy eo tonga ilay fotoana dia avy eo tadidiko tamiko izy hoe Jesosy zange manana modèle ianao modèleko. Stefanina koa mpanomponao modèle ary ny papako koa mpanomponao modèle satria tadidiko nisy fijoroana vavolombelona papa teto indray mandeha nitovitovy tamin'izay. Dia rehefa lasa eran'ny lalana mbola mivavaka Jesosy tsy vitako io raha izaho fa ianao no mahavita an'io. Tao alohan'izay tsy hoe tsy namela an'ilay olona, efa namela ary tena mivavaka ho an'ilay olona. Fa zaho hoe tiany Jesosy hietry ambanimbany kokoa. Dia rehefa tonga ny ona, raha ny mahazatra olona masika be mihitsy io olona io, fa tena hoe kalma be izy. Dia fa ahoana ozy izy ilay izy dia za moa tonga dia niteny aza manana iaho fa tsy olana tsinitsinina fa ohatran'izao dia tonga dia niteneniko ilay anton-dia. Za moa izany mizaran'ilay anton-dia ho anankiroa. Ilay voalohany hoe hifona mitram-pihavanana, ilay faharoa za koa tsy alamaina ao fa tsy maintsy hitory filazantsara. Dia niaino an'ilay izy teo dia tena manetry teny ianao ozy izy. Dia ozy hoe ilay izy tena marina hoa tsy izaho fa Jesosy. Ary na ilay izy lazaina fa jaintilisa ary navariana, tena izy indray no niteny hoe fotoanan'Andriamanitra ity fotoana ity. Teo izany dia nanomboka nihika tany am-poko hoe Jesosy misaotra fa efa nisy vokatra kely ilay vavaka natao meloa. Satria teny ambava ilay olona jaintilisa no namerimberina foana fa ratsy fanetretena dia tsy tonga teto ianao dia hoe Jesosy ny antony fa tsy izaho. Ary rehefa nirosy tamin'ilay anton-diako faharoa dia nilaza izy hoe ilay anton-dianao faharoa izao izy tena tsy voavidiko vola mihitsy fa misaotra betsaka fa ho eritreretiko lalina. Raha tany aloha io olona io nitoriko filazantsara ohatran'izay tena mahavita trano manopo, eny miteny ratsy an'i Jesosy mihitsy ary fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Ary za mino sy matoky fa ilay Jesosy Kristy izay efa nanao ny asa tsara tao anatiny no tsy maintsy anatanteraka ka tonga azo babo ho an'i Jesosy. Ilay izy marara eo amin'ny nofo. Fa tao anatin'izay 2018 izay nisy voady natoko tamin'i Jesosy hoe za Jesosy raha mbola miaina, ny antom-pisiko dia ho atao suprême ny fanjakanao. Nitesteny ilay izy hoe tena marina ve. Fa zaho hoe za tia hampahiry anao fa ny teny rehetra izay mivoaka eto reto tena fanasy fiainana.
teny famarinana. Raha manaiky ianao dia tena manova ilay izy. Fa raha izy fa misy tandrify anao eo, voninahitra ho an' Jesosy. Fanontaniana kely fotsiny. Afrina misy an'izay hoe toerana tsy misy famelana zay teo aminao sy ny olona. Efa taona maro be. Ya. Fa rehefa milatsaka ny teny manetry tena dia miravina ny zavatra rehetrarehetra no Jesosy. Ndao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy mandroso tompoko. Voninahitra ho an' Jesosy no hijoroako vavolombelona. Nisy fotoana efa nijoro vavolombelona teto hoe izaho moa ilay mpanao makiazy dia hoe izy handefa entana nisy taontinanay izany hoe handefa fitaovana dia efa ela be mihitsy ilay resaka hoe ho alefako ozy izy dia ohatran'ny hoe tsindrin-doana be foana izany hoe roviana ihany fa nisy fotoana amin'izay avy namonjy sekoly tamin'izay dia izay hoe Jesosy izaho tena tsy asa saina amin'izany intsony fa haiko hoe rehefa omenao anahy ilay izy dia mino hoe omenao amin'ny fotoana mety dia vitsy izay vavaka izay dia ny arivo izy nandefa hoe lekôly io izy efa nalefako any fa teneniko indrindra efa tonga ao aminay ilay izy dia alaivo ao dia ay okiara ho dia tao anatin'izay nefa mbola ela hoe mbola tsy mivoaka ozy izy ilay izy fa mbola mitsoka be any amin'ny doana dia mivavaka zany mivavaka dia ilay izy juste temps hoe amin'ilay fotoana alohan'ny krismasy mihitsy amin'iny tena hoe be cliente tena hoe teo amin'ilay fotoana ny lavako anazy mihitsy ilay izy ny tonga fa tsy hoe tao aloha na tao aoriana dia voninahitra ho an' Jesosy dia faharoa misy fotoana izaho moa zany zay mantsy Jesosy hoe izaho a Jesosy tsy booste page na hoe hanao publication be ohatrany ahoana fa fotsiny hoe handeha araka an'izay tianao dia anehoan'ilay toe-po mety aminao dia izay ny zava-dehibe amiko fa rehefa omenao cliente tsara tsy omenao cliente dia tsara foana dia nisy fotoana tsy olona ray tsy olona roa misy fotoana misy miantso amin'ny numéro-ako dia hoe hanao makiazy dia izaho zany tamin'ny voalohany aloha niezaka nanazava hoe mety cliente satisfaite no nanao bouche à oreille zany hoe publicité tany fa rehefa taty ariana amin'izay niezahako nieritreretina zany ohatrany hoe niezahako nazavaina tamin'ny saina maha-olombelona dia en fait rehefa nidinihako ilay izy satria antaniko foana ilay cliente hoe taiza nazahoanareo numéro-ako dia miteny olona ry zareo fa ilay olona tena tsy fantatro tena hoe tsy misy lien tena tsy fantatro mihitsy dia teo amin'izay izy fa ny masina ny teny hoe fanotronana pure et simple ozy izy tsy azonao hazavaina izany dia voninahitra ho an' Jesosy telo tamin'ny tsy haiko tamin'ny semaine lasa teo andeha hianatra dia tsisy frais dia ozy izy mamanay hoe ndana ozy izy ty normalement tokony hoe mandeha bus indroa raha mandeha mianatra ty ozy izy dia mandehana bus indray mandeha dia avy eo mandehana tongotra mandra-tonga any am-pianarana dia eny ara ho dia nialan'ilay bus zany dia eo dia sadaikatra hoe andeha tongotra zany satria tsy misy dia nandeha tongotra dia ozy hoe dia voanidina aloha dia ozy hoe Jesosy raisiko tombony ho aty ahafahako mifantoka bebe kokoa hoe miombona eny an-dalana dia napetako ny écouteurako dia lasa dia mivavaka zany ao anaty kasibosy dia tonga tsy haiko nandehandeha kely dia nisy moto nijanona dia taitra be mihitsy ako dia dao madamo ozy izy raha hiakatra dia izaho zany méfiante be dia nijery anazy fotsiny ohatr'izao dia tsy niteny dia niinsiste be izy hoe ndao ozy izy raha hiakatra dia ozy hoe misaotra dia tsy nety mihitsy izy fa ndao ozy izy raha hiakatra dia avy eo rehefa nalany amin'izay tonga tany am-pianarana dia latsaka an-dranomasiko hoe Jesosy le toe-poko fotsiny zany hoe raisiko hoe fiombonana aminao ny antony ilay izy dia tsy navelanao hoe andeha tongotra fa nataonao nisy transport ihany dia farany telefona lesona tiako ampitaina amin'ity hoe azakinina amin'ny zavatra materiel ny fonao na hoe fanirianao na tena hoe rêvenao efa hatramin'ny ela be na hoe mety hoe zavatra irianao fotsiny fa akinao amin'ny Jesosy dia ataovy hoe Jesosy foana ny priorité nisy fotoana simba ny telefonako raha ny moyen ako tena hoe tsy possible mihitsy zany hoe hividy vaovao
dia tamin'izay ilay izy namboariko dia kajikajy be hoe ho amboariko tia dia amitiko dia anangom-bola dia hividy vaovao. Izay zany kajy amin'ny maha-olombelona. Dia tsy nety lafo mihitsy nefa ilay telefaonina. Dia rehefa ela amin'izay dia ozy hoe hoentiko amin'ity zany ilay telefaonina nefa tena hoe miasa be amiko mihitsy. Hoentiko amin'ity aloha zany ho Jesosy fa mety foana io. Dia rehefa elaela amin'izay dia nisy nandefa message hoe mbola dispo nga ozy izy ilay iPhone 7. Dia eno dia lafo zany ilay telefaonina dia normalement vidiny satria ilay izy efa nisy défaut. Ny vidiny tsy ahazo vaovao eny fa na dia hoe iPhone 7 vaovao ihany aza dia tsy ahazo mihitsy. Fa nisy olona izay ndresako dia ozy hoe izy vidiny hono ilay telefaonina dia amin'ity ozy izy dia ozy hoe dia nefa dia amin'ny maha-olombelona zany ilay manahy hoe dia inona zany ilay kajikajy fa tena hoe ohatran'ny hoe tonga dia ataony Jesosy ohatran'izao hoe tsy zany ilay izy. Ohatran'ny hoe tonga dia nanivaka ny fanontronana lafo ilay telefaonina ny maraina ny hariva ihany dia nisy olona niteny hoe da ozy izy hijery telefaonina. Dia za zany amin'ilay mbola miafiafy kely dia hoe ity ngamba ny mety ilay mbola hoe ambony kelin'olona teo fotsiny zany dia efa hoe mahay makasitraka fa ozy Jesosy hoe ilay faniriana ohatran'ny ela couleur tena hoe ilay couleur tena hoe exactement ilay zavatra tao an-tsaiko ilay niriko fa tsy hoe nakiniko tamin'izay ilay izy. Dia nytiako nitenena hoe azakina amin'ny zavatra mandalo ny fotsika dia azakina amin'ny zavatra materiel fa na omeny Jesosy ianao io na tsy omeny dia tiany ianao izay tiako ampidirinao anatin'ny fonao hoe fa matoa io tsy omeny ianao dia mety mbola misy zavatra takiny aminao fa omeo ilay izy. Dia farany adiniko ny teny pasteur Sandratra fa teto voatsariko ilay fijoroana vavolombelona nisy fotoana andray Sabotsy izay normalement moa Sabotsy zany tena hoe be mpitady mpanao maquillage. Dia dia nisy olona zany dia mitady mpanao maquillage izy dia ozy izy hoe à 7h30 anefa tsika eto amin'ny 7 miditra dia ozy hoe dia teo zany salasala satria fa tsisy rendez-vous mihitsy zany samedi. Dia ozy hoe Jesosy ahonty dia finalement dia ozy hoe tsy dispo tsony aho nefa za tena tsisy fa nisy olona nandefa message anahy za ozy izy mitady mpanao maquillage raha pisy vomatsy ny alahady zany dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy raha le vola na le namako izay ary ny teny hoe tena primako iray volana ozy izy niraisindrita ao anatin'ny 3 heures. Dia ny zavatra tiako ampitaina hoe priorise eo foana Andriamanitra reto na inona vita na inona tsy vita dia ny an'Andriamanitra foana atao voaloha laharana. Tainy Jesosy taotsika itehaka mafy fampatsiahivana ihany raha tonga eto ilay olona le nanaovan'i Jesosy fanafana maly dia asainy ianao anatona na mizomary dia tonga soa tompoko mandroso. Taotsika hitsangana andray mpanompon'Andriamanitra hitondrantsika ao anatin'ny teny. Alleluia. Taotsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra izy ohatran'ny mpanjaka antsika. Izy no antony zavatra rehetra. Izy ilay mpampianatra endry. Izy ilay matoky. Izy nohatra tsara indrindra ho antsika. Izy ilay tonivontsika amin'ny fotoana rehetra. Izy ilay tsy nahafoina nandao antsika mihitsy. Izy ilay nilaza hoe indro aombanao mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Izy mihazona amin'ny fofonainao mandra-pahatanteraka ny sitrapony. Atsisy avelany arombaka anao amin'ny tanany raha mbola mitoky, mitoetra, miankina ary mifikitra aminy ianao. Ianao no antom-pisiana i Andriamanitra. Ianao no ambony noho izao rehetra izao. Ianao no manapaka amin'ny fiainanay amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ianao ilay mpitantana endry tsy voatery ho takatry ny sainay sy ny fifantohana hita maso ny lalana hitondranay. Hitondranao ny fiainanay fa mifantatra dia izao any amin'ny farany mivoaka mpandresy foana izay miaraka aminao. Tsisy raraka Andriamanitra. Na iza na izy zanaka ity raky ity. Na iza na izy natsanganao tato amin'ity raky ity. Tsisy raraka izany zasy ny ankonako. Mandra-pahatonga anay tsirairay avy eo anatrehany indray. Fa tehirizinao zay, ambininao zay, tantananao zay, tohananao zay. Halleluja.
toa no mafia ao mba tsy ovalalana ny filony zay ananako mba tsy você mandraona mandrakiza tompo amin'ity marainty dia hiteny aminay ianao aoka ny teninao fiainana ao anatinay ho tonga aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra aoka ho fanambarana mitondra fiainana hiainanay ho ampiarinay hijoronay hifankahitanay aminao aoka izay rehetra miraviravin-tanina ho ampaherezina aoka izay rehetra marary ho sitranina aoka izay rehetra manan'olana tsapa fa iva zany ary aoka izay rehetra manan'olona mitambesatra anana fahamahivanana ao anaty ampitoera amin'ny alalan'ny teninao ny fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra ary aoka hiasa amin'ny fanahy masina anaporofisana marina ny tena amin'ny famantarana izay momba azy arak'izay nilazain'i Jesosy Tompo mino androany Tompo fa ny fotoana rehetra ito dia nomezana voninahitra anao Jesosy ho anao ilay tompony teny sady teny velona no teny tonga nofo teny fiainana ianao ilay izy atraitraiko mandrakizay no nakiranay zambavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ataontsika ity an-tanana mafy an'Andriamanitra samy mahazo toerana miarabantsika mianakavindray androany alleluia finaritra be mihitsy mahitanao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra iombonindray tsika amin'ny tenin'Andriamanitra sa tsy izany ninao fahisokatra ny fotsika ny fanahintsika iombona tanteraka amin'ny teny mpamarinana indray amin'ity maraina mahafinaritra ity ny hasarobidin'ny fotoana ao amin'ny tontolom-piombonantsika amin'Andriamanitra sarobidin'ny fotoana ary androany inoko fa Andriamanitra anio amintsika ireo tsy ambarantelo zava-miafina ombadika izany aiza antsika mitondra tena tsara toy ny endry mba tonga antsika tsy ho very fotoana eto ambonin'ny tany averiko indray ny zavatra rehetra very récupérable daoly ninona very rehetra dia afaka no hita indray fa ny fotoana very any tsy miverina ntsony fa ny zavatra azo kantoka nefa androany maraina le tompony fotoana izy rery ny afaka anonotra ny fotoana very rehetra ary onerako ho anao ny taona izay nanombany valala sy ny tsipanga ny fiainanao fotoana noneran'Andriamanitra ao amin'ny bokon'ny Joela ka androany tsika hijery tsara ny hasarobidin'izany fotoana izany amin'ny anaran'i Jesosy Galatiana 5:1-5 manaraka tsara tsika ary hoy izaho raha mbola zaza mimpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra azy fa fehezina izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga ny fetrandro voatendry ny rainy dia tahaka izany koa isika fony mbola zaza dia nandevozy ny abidi-pianarana izao tontolo izao fa rehefa tonga ny fotoanandro avereno rehefa tonga ny fotoanandro dia hozy izy ny baiboly eto hoe ny rahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy
nateraka teo ambany lalàna. Tanareo natongavan'i Jesosy dia nisy fempotoana voafaritra tsara. Andriamanitra zany dia Andriamanitry ny fotoana. Ary misy ny atao hoe fotoana tsy azo idivirana fa fotoanan'Andriamanitra. Raha miteny eto ny Baiboly hoe ozy izy hoe tonga ny fotoanandro ozy izy dia ny ran'Andriamanitra ny zanany. Nandranan'i Jesosy dia tamin'ny fotoanandrony. Niverenan'i Jesosy dia ho amin'ny fotoanandrony. Misy ny fotoanan'Andriamanitra. Hebreo 10. Itsika ijery ny alalony iny amin'ny tian'Andriamanitra lazainao anatin'ilay izy. Hebreo 10:5 ka hatramin'ny 7. Koa no niditra tamin'izao fiainan'izao izy, no niditra tamin'izao fiainan'izao izy, dia nanao hoe ny fanatitra latsadrasy, ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao, fa tena no namboarinao ho ahy. Ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra no niota tsy sitrakao, dia hoy izaho, inty aho, tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana, hanao ny sitraponao Andriamanitra. Natongavan'i Jesosy tsy tonga no mirakla. Natongavan'i Jesosy tsy tonga aneo famantarana, fa hanao ny sitrapony iray. Zao tadio mampimebe raha ny haingo trano ny tadiavinao melohan'ny trano mbola tsy vita. Ianao mitady haingo trano nefa ny trano ara mbola tsy misy akory. Fitao aloha ilay trano, voasiana haingo trano. Haingon'ny fiainam-panompona ny famantarana sy fahagagana manaraka an'izay mino. Ny tena fototra tongavantsika eto ambonin'ny tany, tsy tonga tsika hisitraka fahagagana. Na iaina ao anaty fanambinana, valio aloha ary ekeo ampitodonsana sy ny fo ao amin'ny volonté-n'Andriamanitra, fa tonga eto an-tanytsika hanao ny sitrapony. Alleluia! Ny tantaran'ny fahateran'i Jesosy dia voalaza amin'ny Antsipriany amin'ny bokiny Matthieu 1 sy ny Luka 1. Ny tantaran'ny fahateran'i Jesosy amin'ny Antsipriany ireo filazantsara roa ireo. Misy koa ampahany any amin'ny Jaune 1. Petraka matetika amin'ny fanontaniantsika. Ty fanontaniana ity dia ho valiko indray mandeha, dia oka tsy fanontaniana roa intsony fa efa 10 mila dilo ny sofiko. Isika ve mankalaza Krismasy? Isika ve mankalaza Krismasy isaky mihetsika? Krismasy ve dia ankalazaina? Ho valiko ny mandeha izy androany, dia sina fanontaniana ntsony manaraka fa samia mandray zany avy amin'ny fanamasina. Tsika tsy mihinana zay zavatra lazain'ny olona etsy aroa, fa tsika manontany an'Andriamanitra tsara aloha vao mamaly. Tovy amen na moe. Eno yary. Manino tsika mankalaza ny nahaterahan'i Jesosy? Voalohany aloha, tsika tsy maintsy mankalaza ny nahaterahan'i Jesosy. Zay tsy latsa-danja tamin'ny nahafatesany sy ny tsanganany. Ny antony, nahaterahany dia misy hevitra lehibe ho antsika, satria tsy nitsangana izy raha tsy maty, ary tsy maty izy raha tsy nateraka. Ampy. Ataovatra raha afa-po ianao. Averiko tonga dia fitiniko fotsiny fa tsy ataoko révélation lavabe ny valina izy. Nahaterahany dia misy heviny lehibe ho antsika, satria tsy nitsangana izy raha tsy maty, ary tsy maty izy raha tsy nateraka. Eko toko sy andiny indray ary nareo aizany tokony momba an'izany ndao indray ary moa. Hebreo 2:4-5 ko satria manana nofo amandra ny zaza, dia manana izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Ny objectif na ny tanjon'ny fahaterahana dia fahafatesana. Mba nafanotondra teo amin'ny tena ny fahafatesana sy handringanany ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Raha tsy nateraka zany izy,
dia tsy nanam-pahefana anitsaka lohan'ny devoly. Tanjony tsy ho an'ny tenany 1:5 mba anafahany izay rehetra mandany andro na mandany fiainany rehetra amin'ny fanandevozana no nitahotra fahafatesana. Ny antony natongavan'i Jesosy sy nahaterahany mba tonga azy ho faty eo amin'ny toerantsika. Andesiny hery ny fahafatesana, andevonany eo amin'ny tenany ny hery ny fahafatesana, sy andreseny ilay mpitondra ny hery ny fahafatesana dia ny devoly. Teo izy izy ny Baiboly ho anao manokana mba hahatonga anao tsy handany andro iaina ao anaty tahotra fahafatesana, efa tonga ilay nandresiny fahafatesana ho anao mba hitoetra kokoa ao am-ponao ny fankalazana ny hery ny fitsanganany raha oharina amin'ny hafatesany. Tsy mahare ka ho an'Andriamanitra. Zareo masony akaikinao mazava izay hoe tena kiondalina lehibe eo amin'ny tantaran'olombelona izany. Ary tiako ho fantatsika fa tokony faly sy ravitsika satria soa fateraka Jesosy. Andao ntsika tsy hamaky Matteo toko voalohany sy ny Luka toko voalohany fa hijery kely tsika ny Galatiana sy Hebreo teo. Resaka isika ireo ny amin'ny endrika sarobidy ny diran'i Jesosy ara-potoana sy teo amin'ny fotoana teto amin'ity tany izay mandalo ity. Jerentsika ireo toko sy andinindreo dia ho fenotsika sy anatsoantsika lesona. Ny tanjona androany rehefa mivoaka eto ianao dia inona ny zavatra azonao ampiarina eo amin'ny fiainana. Izay ny zava-dehibe. Fandaniam-potoana ny fandresen-dahatra sy fenoana teny mahafinaritra tsy isy pratika. Satria ny fampiarana ny teny no mitondra vavolombelona. Tsy hainareo ilay vavolombelona marobe mahafinaritra, mbola marobe ny ao e. Fa izany hoe ny rehetrarehetra aza menatra ianao vereno. Hitanareo mampahery be ilay izy. Mampirisika ilay izy raha misy feedback avy any aminareo. Dia tetenareo hoe avance pasteur, avance. Tsy marety ka man'Andriamanitra. Halleluja! Ny feedback avy any aminareo. Hitanareo ilaina ny mandre feedback. Ianao rehefa mihira lavitra be nefa tsisy retoro manahirana. Izay no mahatonga andreny mpihira andreny ohatra manao ohatr'izao kely. Sady miesika ihany izy manao ohatr'izao. Ny antony dia tsotra aiza ny retoro ny dikany. Mila retoro ny fanompoana satria tsy miaina ny fivoriana raha tsisy retoro ilay fanambarana izay zaraina eto. Tsika tsy handany fotoana fa tsika mandroso ara-potoana. Tamin'ny fotoana naterahan'i Jesosy, Galatiana 4:4-5 dia efa voatendry ny fotoana hozy izy ny Baiboly. Tsy hoe tonga tampoka Jesosy fa rehefa tonga ny fotoanandro voatendry ny ray dia nanome ny zanany. Izay ilay Galatiana navakitsika teo. Galatiana 4:5-5 dia hitantsika tsara izay teny izay hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe nalefa ao amin'ny fotoana Jesosy. Tonga zany Jesosy ara-potoana afaka tsika mandeha milamina tsara satria manam-potoana tsika androany. Amen. Izy ny ten'Andriamanitra hoe fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany. Nateraky ny vehivavy, nateraka teo amin'ny lalàna. Misy zany fotoana voatendry natongavany. Ary ohatr'izay koa ny fotoana voatendry hiverenany. Mahafantatrareo ve? Fa Andriamanitra zany tsy ampozinao mihitsiny hoe amin'ny fomba ahoana ny atongavany. Tamin'izy tonga fanina daholo na ny jiosy ny izany izy. Nietrehitra ny olona hoe ka lesy volamena ny dinany avy any an-danitra fa tonga ny zanak'Andriamanitra. Alors tsy izay ny zavatra nisy. Tany an-tranon'omby izy no mipotra. Atao ohatro tsara ny tana Zemiana. Teny an-tranon'omby. Fanina daholo ny rehetra. Fa inona ny ataony ny an-tranon'omby? Ny fendrasan'ondry ny asa faran'izay ambany indrindra teo amin'ny jiosy. Ary ny verina ho asa maloto. Miandrondro na miandromby. Jesosy tsy miandrondry fa tao an-tranon'omby. Tsy tranon'ondry miteraka. Dia mba fantatrareo na iza eto ambonin'ny tany dia lasa malaza mihitsy ny mpiandrondry rehefa Krismasy. Isa taona tsy misy fankalazana direkteur any anaty birao zany. Fa mpiandrondry no hita. Dikan'izay lasa malaza ilay tsy niavina rehefa nidiran'ny tompo atsetra ny tontolony. Io tontolonao io rehefa nasanao an'Andriamanitra avela ho an'izy hiditra eo izy amin'ity taon'ity. Fa ny zavatra hitranga mety tsinitsinina ny fieritreretanao an'io fa asian'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra io asiany
marika ny endriky ny fahatsarana zao tontolo zao lasa malaza manena zao tontolo lasa misy sarin'omby kely dia mpiandrondry le amin'ny efitafiny iny mihitsy dia zazakely eo ambony finanambilina ankalazainy io sary io aseho io sary io ny anaty tsy le sary loatra fa le mpiandrondry mihitsy lasa nalaza lasa hira le izy teraka ao an-tranon'omby ilay zanaky Yahve indrovany toerana tsy omby feno voninahitry ireo mpiandry ondry tany atsa niara-nahita ilay anjely fa mangina mavariana no tonga tety anta. Alleluia. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina? Ny andron'ny Jiosy hoe ho avy Jesosy. Ny andron'ny Jiosy ho avy Jesosy. Rovina ny Mesia ny tonga. Rovina no avy izany fotoana izany. Nambarana nanomboka tany amin'ny andron'i Moïse. Naniraka amin'ny mpaminany Isaia Andriamanitra. Miandry Mesia izahay. Tiako ho fantatrao fa afaka nandefan'i Jesosy Andriamanitra tamin'ny andron'i Jona. Ny ampitso na halavony Adama dia efa mety efa tonga ny tompo. Davida mpanjaka naniry an'izany efa mety efa ela be fa olona araka amin'ny fony reny. Tamin'ny andron'i Zakaria afaka tonga koa. Fa zao hozy izy ny Baiboly rehefa tonga ny fotoan'andro vao naniraka an'i Jesosy Andriamanitra iray. Tamin'izany fotoana izany nisy niaro ny fihevian'ny Mesia ohatrany hoe angamba iso avy tsony satria nandeha ny fotoana, nandeha ny andro, nandeha ny volana. Ary nanomboka tamin'ny andron'ny Adama mandra-pahatonga tamin'ny andron'i Jesosy ary fotoana mifandimby maro vao tonga ilay vanim-potoana ny tondrongo Galatianina hoe tamin'ny fotoan'andro. Tiako fantatrao fa reo mpaminany rehetra tany amin'ny testamenta taloha dia neniry an'izany fatratra. Petera voalohany toko voalohany 9:10-12 zao ny vaky ny teny. Fa ny manan-karena Petera voalohany toko voalohany 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'izany famonjena izany dia nitadiavo ny mpaminany sy ny kasainy fatratra dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny ny katsahany izay andro na izay toetry ny andro nitondroany fanahin'i Kristy tao anatiny. Raha nambarany raha tao ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no anompony ny amin'izany zavatra izany. Izay voalaza aminareo raha teo tamin'ny tenin'ireo mpitoro ny filazaontsara taminareo amin'ny fanamasina izay nirahana avy tany an-danitra. Izay zavatra izany dia hitiny ny anjely hodiniana. Enony e? Nangetaheta zareo ny mpaminany tamin'izany izany sady miteny izy nitinina rehefa avy eo ary ny tonga ny mpamonjy. Naniry izy ny atanterahany izany fatratra fa sisy Andriamanitra amin'ny fotoan'androny io ilay valiny. Andriamanitra naka fotoana tsara. Nanomboka tamin'ny andro niodinan'ny Adama Andriamanitra nefa tao am-pony ny hamonjy zao tontolo zao ary fotoana maro lasa. Fa eto ny elanelan'ilay fotoana nanomboka ny tenenan'Andriamanitra ny fisian'ilay teny fikasam-pahamarinana ho amin'ny fahatongavan'ny famonjena nandrahana mpaminany mandra-pisehon'ilay izy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Naka fotoana tsara Andriamanitra anomanina ny plano-mpamonjena tanteraka navotanatsika. Mahafantatrareo ve? Andriamanitra tia maka fotoana mamboatra no ny maka fotoana no ny maneho fotoana ampiasana. Averiko. Andriamanitra tia maka fotoana mamboatra anao ety aminy no miazakazaka aneho fotoana ampiasana ianao. Zavatra anankiray rehefa ketrehana ela dia matsiro kokoa no ny zavatra tiana hohanina mangotra tokana indrindra raha tongotromby no resahana. Misy fotoantsika indraindray tia hanery an'Andriamanitra amin'ny fotoanantsika. Aiza ianao Andriamanitra?
ohatr'izany reto mpaminany reto, mba ohatratsika kory jona, mba ohatratsika ihany koa ireo mpaminany testamenta taloha izay niteny tamin'Andriamanitra hoe rovina no avy ny Mesia, nampahitana izy ary te hiaina ozy izy ny baiboly. Izany vanim-potoana izany izay faniriany ny hafa teo aloha nefa tanteraka eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Somary tiaka ho an'Andriamanitra satria ireo nampiasaina aminany fahasoavana ho anao. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fotoana sy Andriamanitra ny vanim-potoana. Andriamanitra manendry ny zavatra rehetra ho amin'ny fotoana ny avy. Inona ny tia baiboly tenenina? Za te hiteny zany no mahatonga an'Andriamanitra ohatry ny mangina tsy hoe izy tsy eo fa mametraka ny zavatra rehetra izy eo amin'ny toerany mba hamahana olana indray mandeha. Andriamanitra koa zany dia Andriamanitra ny grossiste, mampiasa planina izy mba aefficace ny programmany. Pisy fitraikany ny programmany. Ny mpaminany testamenta taloha ny rahana fa tsy nahenika an'izao tontolo izao dia niketrika tsara mihitsy aloha Andriamanitra ametraka ny programa mba olana indray mandeha mba handravonana azy atonga an'izao tontolo izao afaka hisitraka ny famonjena. Noho izany ny sainana lalina Andriamanitra amana olana. Eritrereto hoe efa amin'ny rivo-taona maro zany efa nanomboka lasa efa niodina ny olona, efa be dia be maty. Vao niditra Adama dia efa niditra ny fahafatesana. Taranaka amin'ny fandimby be dia be ny aina ny fiodina ny Adama. Tena urgent be ny fahitana ny toedra raha. Tongava Jesosy eo. Te hiteny andro any ny dikan'izany zavatra rehetra izany. Ny urgence indraindray na mahamaiky anao dia tsy izay no midika fa eo ny fotoana tena mapety. Aza terena amin'ny mahamaiky Andriamanitra hieverana fa izay mahamaiky anao ny fotoana tena mapety anao. Tsy hoe maiky dia voatery amaolana sao dia zao Andriamanitra. Marina fa eo ny famaikana fa mbola tsy feno ny fotoana. Misy fipetra takiny indraindray mahatonga an'ilay fotoana tsy tanteraka. Ny famaikana tsy manondro hoe zava-dehibe zay le tranga na ilay zavatra misy ohatrany hoe tena faran'izay sarotra mihitsy ny amanany eo. Zavatra rehetra dia tsy maintsy amin'ny fotoany avokoa. Namoron'Andriamanitra ny tany sy rehetra eo aminy raha dia niendrika ho amin'ny fotoana izay nahatongavany ny zavatra tsirairay avy amin'ny Genesis toko voalohany. Sainy hoe mbola tsy vita akory ny tany dia efa nitsingevana teny amin'ny habakabaka ny hay-maitso. Fa tsy maintsy tany aloha vao hay-maitso. Be dia be amin'ny olona ohatr' izany. Tsotra aminao tenenao Andriamanitra hitanao. Dia izay mahatonga anao misaoty varavarankely mangalatra ianao. Ahatra mitsingevana izany fa mbola tsy vonona ny tany. Izay no mahatonga an'Andriamanitra maiky ny anefy anao sy anamboatra anao vao mihevitra sy misaina Andriamanitra ny anangana anao ho grossiste na fahasoavana sy fahatsarana amin'izay. Tianareo ve Andriamanitra tena hisetrasetra eo amin'ilay dingana mampahazo aina azy ara-panotronana ara-pamangina amin'ity taona ity? Amboary tsara io toe-po io hifanaraka amin'ilay andrasan'Andriamanitra. Fa ny zavatra azoko antoka nanomboka ilay olona nitsovavom-belona rehetrarehetra taony amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Fa ny fijoroana manaraka mbola reko any ambavanareo fa kely ndray tsoary tiaka ho an'Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Tetena zany fa ny famakian'ny fahaterena dia tsy midika hoe zay ny zava-dehibe tsy maintsy hovaliana. Ka ny fahatongavany Jesosy Kristy dia ambony lavitra no ny fanatitra rehetra hodorana. Entsika teo ilay izy no niditika azo manitra ny fankalazana hafa rehetra. Zany no antony fisaoran'Andriamanitra satria rehefa tonga ny fotoana dia niseho ilay programa amin'izay. Efa tompon'Andriamanitra ilay izy talohan'ny famoronana an'izao tontolo izao. Talohan'ilay famonjena ny tranga tao Kalvaria 2000 lasa efa tompony iray ilay izy. Fa niandry tamin'ny fotoanana izy anatanterana io projet io ho hita maso amin'izay. Zay ny Galatiana toko 4 17-25 nivakitsika teo. Galatiana toko 4 Halleluja.
ny 5:40 ka hatramin'ny 5:10 averiko vakina kely mba ho tonga any amin'ny jentilisa ny fitahinan'ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba roesitsika amin'ny finoana ny teny fikesana ny amin'ny fanahy ry rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona na dia fanekena ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy dia tsy fanao no manatsoaka na manampy izany. Efa atao le projet hozy izy Andriamanitra ny projet ko tonga any amin'ny jentilisa amin'izay le fitahinan'ny Abrahama nanoman'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny andron'ny Genesis ary baiboly milaza amin'ny Genesis 4:4 ka hatramin'ny 5:10 rehefa nanozona n'le menarana izy dozy izy rehefa avy eo no zany nataonao zany le menarana ozy izy dia zao ho ampirafesika ianao sy ny vehivavy ianao norotorony belatongony ary izy norotorony ny tary anaky ny vehivavy norotorony lohanao zany hoe efa nanoro Jesosy ny profesia anomanina ny fahatongavan'i Jesosy le tao Golgota Andriamanitra no nizara ny projet fa zao ao amin'ny Petera voalohany jerentsika tsara ny zavatra misy ao Petera voalohany toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 baiboly dia milaza fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena na navotana anareo tamin'ny fitondran-tena-dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny raha soan'i Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema tsy misy pentimpentina zay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenany zao tontolo zao fa efa naseho tamin'izao andro faran'izao noho ny aminareo zany hoe saino fa talohan'ny fanorenany zao tontolo zao Andriamanitra no efa nametraka projet hamonjy zao tontolo zao efa nahalala Andriamanitra tao amin'ny tontolo omniscient azy fa hanota ny olombelona dia nanomboka izy nanome vahaolana ny olona melohan'ny asa famoronany te izara fa miaraka amin'i Jesosy dia tsy olana ny taloha fa vahaolana nefa talohan'ny olana talohan'ny tontolo paharina rehetra nefa vonona melohan'ny olona ny vahaolana matoa misy olana hitanao dia efa voninao amin'i Jesosy melohany vahaolana hamanan'izany mila mijery tsika ny Hebreo 4:12 fotsiny hoe mibanjina ny Jesosy tombo sy mpanefa ny finoantsika satria ilay finoantsika hoe fainy efa vita ny zavatra hamalinatsika melohan'ny fotoana isehony re vahaolana sy fahabangana ilantsika amin'ny fanampiany tsy marety kao an'Andriamanitra etrina teo mbola tsy tonga akory ny olana momba ny ota dia efa osy Petera voalohany toko voalohany 9:20 efa taloha zay fantatra raha teo fa fony mbola tsy ary akory ny fanorenan'izao tontolo zao efa naseho tamin'izao andro faran'izao noho ny aminareo zany famonjena zany ny Andriamanitra ao ry havana Andriamanitra manomana sy efa namatsy valiny melohan'ny fotoana isehon'ny olana mora kely manao fanadina no amin'Andriamanitra soratany aloha valiny voapetra amin'ny fanontaniana tsy marety akao an'Andriamanitra sérieux zany amila mandinika fotsiny tsika hoe ohatrany ahoana moa zany zavatra fataon'Andriamanitra inona ny tiany tompo tenenina Isaia 7:7 Isaia 7:7 misy olona voatalo ve ato an-trano tena matsara fianao fa ho anao ty fotoana androany ty amen 7:7 misy 7 ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo indra nananaka ny virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel Isaia no nampitondrana amin'izay rehefa kaikaiky ny fotoana zany hoe 500 taona taloha ny fahatongavan'i Jesosy ilay izy tsika izany mila mailo fa ny fotoana natanterahana ny sitrapony rehefa misy profesia milatsaka dia tsy ela intsony zany hoe aman-jato taona vitsivitsy dia efa mitranga amin'izay le lazain'Andriamanitra inona ny zavatra miseho ny sitrapo hamonjy dia efa vonona melohan'ny fotoana iodinana ary marina foana amin'ny fanambaran'ny apôstôly Paoly hoe fa fonombola mpanoto tsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy zany hoe ny provision dia vonona melohan'ny fotoana ny fahafoanana ny famatsiana melohan'ny fotoana ny fahafoanana ianao ma tsy ary fahabangana androany fa roa rivo fotoana lasa nefa vonona ny famatsiana le toe-poanantsika zany amazanak'Andriamanitra antsika tsy tokony ho karazan'olona ametraka ny fanoerana ho zava-dehibe no ny famonjena problema atsika mahita devoly sy ny asany loatra no ny fibanjinana an'Andriamanitra
zay ny antony vavaka sy fadikanina fampitodiana ny fomba fijerinao hifantoka amin'Andriamanitra fa tsy hifantoka amin'ny problème. Eno ilay izy ozy izy Isaia tonga amin'izay zao ny marim-pamantarana fifakaiky izany fotoana izany. Ny Virjina hiteraka zazalahy ny anarany atao hoe Emmanuel. Dia zao tiako fantatsika ity fahamarinana ity, tsy ampy ny fahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra fa mila fantatsika ihany koa ny fotoana natanteran'Andriamanitra ny sitrapony. Tsy ampy fotsiny tsika hoe mahalala ny sitrapon'Andriamanitra fa mila fantatsika ny fotoana anatanteran'Andriamanitra ny sitrapony. Mila mahalala fotoana tsika natanterahany sitrapony. Rehefa nampahalala ny sitrapony ianao Andriamanitra dia vonona izy hampahafantatra ny fotoana anatanterana izany sitrapony izany. Eno ity misy fotoana ny projet tsy raraka noho ny hoe tsy fahaizanao manatanteraka an'ilay izy, mirealize an'ilay izy. Fa ny mahatonga an'ilay projet tsy mety tafavoaka ny tsy fahaizanao misezira na miditra ara-potoana le opportunité na le fahafahana misokatra. Tsy amin'ny vanim-potoana ny poma misy ianao mindrandra letsi. Zay ny masarobidy ny fahalalanao ny fotoana hoe vanim-potoana tahaka ninona zao vanim-potoana zao. Zao vanim-potoana eny antsika zao raha tiatsika ho fantatra, tsy vanim-potoana hifantohantsika amin'ny zavatry ny tany zao, fa vanim-potoana hifikirantsika amin'Andriamanitra tanteraka. Zao vanim-potoana zao tsy vanim-potoana mbola eritreretana hoe hisy zavatra goavana be eto ambony tany, etsary ty tany ty, fampiresahana zany. Ty tany ty Baiboly dia milaza fa eo potika. Vanim-potoana tsy lava be zany fa ho afoezina noho ny amin'ny olom-boafidy. Andriamanitra amin'izao miasa saina higanye azo olona fanahy be dia be ho anazy. Ary ny antom-pisitsika eto ambony tany ao anatin'izao vanim-potoana izao mila fantatsika tsara ny timing na ny fotoana n'Andriamanitra mba hahafahantsika mijoro mifanaraka amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika. So diso mission ianao na diso fifatoana sanatria ho diso lanitra koa. Ahoana misehoan'ilay izy? Voalohany, mizara roa ny fotoanan'Andriamanitra. Misy ny fotoana mpanendrena avy amin'Andriamanitra anatanterahany sitrapony tsy misy idiranao. Zay ilay nizaraiko teo aloha. Fa misy ny fotoanan'Andriamanitra, misy ifandraisany be dia be misiny aminao no anatanterahany an'ilay izy, no ampisehoany an'ilay vokatra. Fotoanan'Andriamanitra miankina aminao ny anaran'izay. Zany hoe jerentsika vetivety ny jaona toko faharoa. Misy olona ve ato trano vonina iainy tsy angano, andao tsikideran'ny tompo miara-miombona nompo. Jaona toko faharoa ny andininy voalohany. Halleloja. Ka hatramin'ny andininy faharoa fahaefatra. Voalohany, ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea, ary taony renin Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa fa ninona akory zasy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Dia mifadimy, fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay saina ataonareo. Dia ny fahinina amin'izay. Ary nisy siny vato enina nalan'ny rano indroa intelo mivata famarana avy dia apetrany teo fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Dia Jesosy tamin'ny fenio rano siny dia ny fenoana hatramin'ny molony. Ary Jesosy tamin'ny tovozy amin'izao ka hoe toany amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Ary nanandrana ny tsirony rano zareo dia hitantsika tsara amin'izay tao anaty fanasana fa matsiro lavitra ny rano ny vanodivay noho ny ranom-boaloboka fizina. Jesosy tsy nandaha madika ny rano divay fa olana ara-potoana amin'ny problème dasy. Teto tsy fotoana, tsy ora na andro, fa zao fankatoavana absent natonga an'ilay fotoana miantona. Lasa aloha, mazavaiko tsara.
tompo miona le fanambarana tsy révélationnika be loatra fa tonga dia mahitsy tsara. Enoy a Jesosy tsy nandà hamadika ny rano tonga divay, tsy anony olana. Fatatsika ny volonté an'Andriamanitra fa Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra. Fatatsika sy loatra amin'ny Maria koa. Fa ny problèmatsika tsy fatatsika hoe rehefa tonga Jesosy dia amin'ny fomba ahoana no ahafahany fotoanan'Andriamanitra miseho. Ny fotoanan'Andriamanitra zany a dia tsy ohatran'ilay fiheverantsika hoe amin'ny herinandro. Amin'ny herinandro ny fotoanako. Na hoe rehefa avy eo ny fotoanako, na afaka adiny roa ny fotoanako. Ny fotoanan'Andriamanitra tsy famataranandro. Fa ny fotoanan'Andriamanitra toepo vonona. Zay tsara ny zavatra nitranga. Hoy Jesosy, tsy mbola tonga ny fotoako, mofaninona kory zay ianao raha vehivavy, tsy mbola tonga ny fotoako. Aza mandany fotoana mamoritra lohalika ampinoana hibaiko an'Andriamanitra. Mandehana mba manome fotoana novafo akatoho an'Andriamanitra. Nirahany Maria mba nirahana koniko ah. Dia moa izy Maria ataovy zay sainy ataonareo. Rehefa tsy nahazo valy ny avery izy dia nakary. Dia inona tonga an'ilay hira hoe Maria mipetraka ary dia tonga ary. Soarety ekaman'Andriamanitra. Dia hafa mafy an'Andriamanitra. Ny rantsika andeha hitondra hafatra anankiray. Inona ilay hafatra anankiray? Ny rana hanomana amin'ny fonao. Tsy anjarako no verina amin'Andriamanitra aminany hoe efa hitako mihitsy fa mety ny fony. Hanomana anao fotsiny ataovy zay sainy ataonareo. Dia inona ny zavatra mitranga? Ay le fotoana tsy hoe le divay, le rano ho tonga divay ny olana, tsy le rano ho tonga divay ny olana, nataony ihany le izy. Ay le hoe mbola tsy tonga ny fotoako, tsy hoe tsy ataoko le asa. Fa misy fovonina ve akatoa. Vao hita an'Andriamanitra ny fo miova tsy mila toriny hoe miova. Tsy mila toriny zany. Fa tazan'Andriamanitra ny lavitra iny satria mpandinika amin'ny fohy tsy marety ekaman'Andriamanitra. Vao vita amin'ny fitoriana nanao action zareo. Toy Jesosy feno rano siny. Ny olona miova fo dia mahazaka ny vesatry ny teny, tsy takatry ny saina hampanovina azy. Ranom-boaloboka no ilaina ka ny siny no fenona rano. Toy Jesosy feno rano siny. Feno. Toy Jesosy tsy hoe eto aty. Tsy hoe eto aty. Andana tonga dia zarao, zaraina. Ditanareo ny tombotsoa. Ny tombotsoa amin'ny fo-pakatoa dia mampiasa saina ny rano tsy mila ivavahana ho tonga ranom-boaloboka eny amin'ny kaopin'izay sotro azy. Tsy nisy hoe misy voaloboka, tsy mila miteny misy intsony Andriamanitra. Fa miara-miasa amin'ilay toepo izy, mety aminy, dia vokatry ilay toepo mety, hotronona fotsiny le rano vadika divay eny anaty kaopy tsy marety ekaman'Andriamanitra. Hayayayaya, misy zavatra tsy ilaina anao misadrese na miteny amin'ilay izy hoe zao ny laiko. Fa manomana amin'ny fonao akatoa anatanteraka zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Aza miandro mafy be le fampahoriana dia ianao minjakinjaka be sy mifady anina hoe aoka iova, ovay fotsiny ny fonao fa miova ho azy io. Miova ho azy io. Halleluja. Misy zavatra miova ho azy. Fa endrasana fo miova. Aza miandro fotoana amin'ny oro zany. Kanefa variana miaina amin'ny tsy fankasitrahana, amin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Teto ane fotoana tsy andro.
misy voninakato fotsiny ve mba etsika amin'ny fotoan'Andriamanitra. Ka amin'ny fotoan'Andriamanitra fakatoavana. Fotoanan'Andriamanitra fakatoavana. Avereno zay. Fotoan'Andriamanitra fakatoavana. Avereno fanondroana. Fotoanan'Andriamanitra fakatoavana. Dia teneny hoe mety zao le fotoana rehefa mpakato. Fotoanan'Andriamanitra fakatoavana. Alleluia, alleluia. Fotoanan'Andriamanitra amin'ny fakatoavana. Aza miandry an'Andriamanitra etsika mpitoana, fa manam-potoana endrasana an'Andriamanitra mandana manefa fotoana akatoavana azy. Fotoan'Andriamanitra fakatoavana. Vonana tanteraka ny sitrapony ao anatin'ny fotoanan'io Andriamanitra. Maritsy ny salasala fa sitrapon'Andriamanitra ny amadiana ny rano sy divay. Fatany zany fa fatany hoe avadika rano, avadika ny rano tonga divay, efa fatany le izy. Fa zao fotoana tsy fantany. Dia niasa sainy Maria. Ahoana ary ny tonga an'izany zavatra izany? Ny fotoana nefa zao le divay no ilaina. Inona ny tokony ataoko? Toy izy Jesosy. Ny fotoanako rehefa vita mitory teninao. Ndana aloha omano ny fon'ny olona akato. Fa rehefa manaiky ny olona dia valiana le divay. Ny sitrapoko tsy maintsy tanteraka fa ny fotoako. Ny fotoana tsy miankina any amin'Andriamanitra fa teto ny nahitako. Avy ety amintsika vonona anao ny sitrapony ka ilay izy. Miangavy ianao amin'ny fotoan'Andriamanitra. Ianao ndray manome fotoana azy. Tsy fotoan'Andriamanitra tsony izy fa omeo fotoana izy. Ahoana ilay omeo fotoana izy? Fadianina. Ao anaty fifadikanina azalany andro am-pandoliana. Marary izany. Tompo, valio amin'reto asako reto. 4 taona zay ny olona rehetra hitako lasa daholo na tsy intelligence. Sady amin'izay charme anao Andriamanitra. Na fomba fivavaka ao azy hita mihitsy hoe angolangolanao hatramin'ny tompo. Ny sasany zany mieritreritra eo anaty vavaka izy nikasika amin'ny fon'ny Tompo Andriamanitra. manao abolana lavabena. Tsy tafa-mono tompo fa rehefa manomboka tsy maintsy amin'ny otra. Ary rehefa mahazo tsy maintsy misaotra tompo. Tompo tsy mila an'izany. Fotsotra ny tiany tompo ho hita. Nandraisanao, za zany zao tonga eto anatrehanao dia hitanao. Ohatra matsiaro an'ilay amalo maty ny alan'ny rano reny. Mitsotra ohatra ny amalo maty eto an-tongotra ao tompo. Tsy mila miteny zany, tena hitany ohatra ny amalo maty ve ny ao anatinao tokoa. Ny formule sy angolateny tsy ilain'ny tompo zany, fahatsorana. Tompo, tonga eto anatrehanao ty le adala kelinao. Za aloha tena mila fiovany. Leo an'ity fiainako ty Andriamanitra. Leo an'ity manota lavy ty. Ohatrany tiany hitako araka izany teny paster zany, tiany ohatra hitako tena zavatra tsy mampety an'ilay fanimpoko mihitsy hatramin'izay. Fa tsy hoe fa sady efa mitory Andriamanitra no miteny isy anjely avy any an-danitra miteny aminao, soro zao. Ny fonao ao, mbola tsy resy lahatra ny ala amin'ilay izy. Dinona ataonao? Miezaka ianao manatsara ny imaginao ivelany. Rehefa hita fa nanany eo amin'ny tongotra, azy hinanana ny vakinina. Fa antibiotika hoanina. Dia vakio ilay izy. Ny antony tonga any amin'ny dokotera aloha dia mandangy. Marary dokotera. Inona? Manavy tsapa hoany ahy. Dia manontany dokotera, misy fitosana ve eo amin'ny tongotra ao na tsy misy? Tsisy firy mihitsy nefa misy. Amin'io izy manany tena. Tsy manino. Fa nafody hafa nomeny dokotera anao, ameny ny vakinina anao, ndana moto fa tazo zany. Nefa tsisy idirany amin'ny tazo. Ozy izy le tazo tsisy idirako. Le tazo ndray no miteny an'izany. Dia tsy reto hoe na le dokotera azy zay efa mijoro miaraka amin'ny fahalalany sy ny fahendreny, mahalala hoe inona ny tokony hanavotana anao, ianao tsy mety mijoro. Tanao hoe sarobidin'ny fijoroana.
joroana midika fahatsapatena ao anaty fandinitena, iaina ao anaty fiovana. Aza miandry nizaniza idiagnostika anao, andalina sy jery akaikiny ao anatinao. Tonga avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mandiny tena rehefa misy teny natory teny. Aza mijery le mpitory. Raha tsy azo azo loatra foatra mivantambantana be ohatran'ny pasteur Rodolphe, le teny fotsiny enona fa tsy le fetsiketsehany. Hitantsika tsirara ihany Andriamanitra, tehaka mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Dia ny hoe amin'izay inona zavatra mitranga? Problème amahela mampatonga ny fotoana n'Andriamanitra ela dia misy ifandraisany amin'ny fitokodianantsika ao anaty vavaka feno fanamarina tena. Rehefa tsy miova ny toe-ponao dia miodikodina ao anatin'ny fanamarina tena ny vavaka ao. Vavaka excuse. Miantso olona ianao, etam-bavaka. Izy mihitsy vonona iova, etam-bavaka. Mafy ny ataka, fanapaka-hevitra anankiray fotsiny ilaina hoe non. Zay fotsiny resan'Andriamanitra aminao, non, iova. Au lieu de tokony manapa-kevitra ianao dia excuse amam-bavaka ny entinao. Entinao am-bavaka, ngamba mila ositra matanjatanjaka manala an'ity zavatra ity va? Ohatrany tsy vita ato ilay izy a. Lasa anao mandeha mijery. Dia jerena izy. Tratrany amin'ilay tsy mamaky tonga dia ampitahorony zareo amin'ny profesia ianao. Misy fanahy fahafatesana manaloka anao. Mandoa $400 io vo afaka. Fosa nefa ilay entina mambavaka mbola 400 ny ilainany aminao. Dia ny anaran'ilay profety zay ilay atao hoe profety mahay maka fa hoe tsy mahay maka. Tsy mitovy ireo, mahay maka. Evangelika nisy tomany an'ilay izy. Dia be ny nitezitra meno an'izao fa tokony tonga saina koa. Sérieux? Ny olona rehetra tsy te hiova, tsy mazaka fahamarinana daholo. Ary rehefa manindrona ilay teny, ohatra tonga dia misy fivotosana anaty fona. Rehetra kosa izany teny paster zany, sady tsy fahamarinan'Andriamanitra kosa fa tsikerany avy. Tsy tsikery zany fa fahamarinana, vakio tsara amin'ny Baiboly, vakio. Raha miako tokiseny dia mety nareo mandrapatonga any amin'ny telotsika vao miala eto. Ao ane zany. Zavatra takian'Andriamanitra amintsika, fiovampo. Te hiasa ara-potoan'Andriamanitra. Fa meo ilay fahafahana. Farafaratsiny, raha izy manana ny fotoana velao anazy ihany iny. Fa ianao farafaratsiny mba mamela azy malalaka, ahafahan'ny fotoan'Andriamanitra ho disponible foana eo amin'ny fiainanao, amin'ny alalan'ny fanananao fiainam-pakatoavana an'Andriamanitra. Dia zao no manafaingana, zao no lakile amin'ny fanafainganana ny fotoanan'Andriamanitra. Ataovy zay asainy ataonareo. Zay izy. Tsy zany nampianatra fa jona toko faharoa zany. Ny zavatra matery an'Andriamanitra. Inona matery an'Andriamanitra? Fiovampo. Zany hoe maika misy izy. Tena tiany androany ianao iova. Zany mahatonga le fanoarana momba zanak'adala hoe ela be tany le zanak'adala dia niandry foana ny rainy. Dia rovina ny zanako vao avy. Zany hoe misy fotoana koa ka Andriamanitra ampiandrasinao. Problema zany dia zao. Ianao sady manery azy amin'ny ilainao ara-potoana, nefa mampiandry azy amin'ny fiovampo tokony omenao ara-potoana. Ianao mihira, hovainao nira Joseph Davy. Rovina le valim-bavaka voa, rovin'izao vomba tonga, rovina farakoto efa sasatra miandry ny valiny ao. Izy Andriamanitra, rovininao vao avy, rovininao vomba ody, rovina fantompo efa sasatra miandry. Hovaitsika kely farany. Miandry ny fankatoavana. Halleluja. Mivavaka ao anao, tsy ho diso tara,
amin'ny fotoanan'Andriamanitra fa nivavaka Andriamanitra eo kavanany ray dia niverenanao sy toeranao tsara ao aminy. Ilaintsika mamantatra momba ny fotoana. Ao bokyny tantara voalohany toko 2:20 dia misy natao hoe zanaky sakara izay mahafantatra ny fotoanan'Andriamanitra. Rehefa nitokany Daniela dia nalala izy hoe oe fotoana efa depasika ilay fotoana tenen'Andriamanitra hoe tokony hanafahana ny Israely tsy ambany zoka amin'ny Babilôna. Dia mivavaka sy mifadianina amin'izay Daniela ho amin'ny fatateran'izay fotoan'izay faingana. Jeremia nampitondraina fa Daniela nitonga saina. Mino tsara ve nareo? Dia misy fotoana zany ny fotoanan'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra sy amangin'Andriamanitra ny olona efa tokony ho fotoana izao dia any amin'izay mitokana sy mifantoka ihany. Andriamanitra zany tsy miteniteny fatany zany hoe ianao mpangalaram-boanjo dia tonga ho ny fanamasina teny hoe tonga ny fotoako. Fa ny fifantohana mahatonga an'Andriamanitra hiteny aminao hanambara ny fotoanany izay tsisy hidirany aminao. Mihaino tsara ve tsika? Mila fantatsika fa tsy hoe ny sitrapon'Andriamanitra ny tsy fantatsika fa ny fotoan'Andriamanitra ny olatsika. Indray tsika maika loatra fa nahoana? Ianao milaza fa io no anjaranao. Pastera, telefonina za pastera ohatrany nandre zany fa ianona ny anjarako avy amin'ny Jesosy tena tsy natory mihitsy alina tontolo. Ay ve hoa? Zany hoe tsy mandafa mety fantatrao ilay sitrapon'Andriamanitra momba anao, zany hoe tsy miteny hoe tsy niteny taminao Andriamanitra. Fa rehefa avy eo amin'izay, pastera ve ilaza aminao hoe adalao izy nefa tsy vita mariazy nareo. Tantenao isan'andro misy entsera. Tady tsara fa mila fahendrena amin'ny fiainana. Averena mila fahendrena. Mino anao fa Andriamanitra niteny taminao fa mila mifehteny ianao ara-potoana mba hatonga ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao tanteraka eo amin'ny fiainanao. Aza maika fa avelao Andriamanitra hiasa. Misy zavatra mamaiky anao fa misy zavatra mamaiky an'Andriamanitra. Ny mamaiky anao azo valy, ny mamaiky an'Andriamanitra ianao mijoro. Andriamanitra te hanomana anao amin'ny fahatanterahany sitrapony fa tsy maiky any anatanteraka ny sitrapony tsy ny omananao. Ny échec tsy hoe isika tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra fa mivoana amin'ny tontolon'ny fotoana. Zany mahatonga ny fotoana tsy maintsy miandry. Tsisy tovolahy sy tovovavy hifampakatra zany ka hiara-tory mialohan'ny mariazy. Testa mihitsy zareo rehefa tenenina. Zany efa fomba taloha, nganareo tsy ohatra izany. Misy dikany matoa teraka talohanao ny hafa dia afaka hiteny seran'Andriamanitra anao satria teny ho tsara mihoatra noho izay seky ny lalovany ny fahatsarany hitranga eo amin'ny fiainanao. Naona antsika hijery kely ny fanambarany Stefanina amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 ka hatramin'ny 5:20 hoe mbola afaka manovy za. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananany Egyptianina. Mosesy mbola tsy voafory talohan'ny nionany tamin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany Moizy. Ary rehefa ho 70 taona izy dia velona tao am-pony ny hamangy ny zanak'Israely rahalahiny. Jereo tsara. Ary nahitany anankiray nampahoriana maina izy dia namalaka namono ilay Egyptianina ary namonjy ilay nampahoriana. 5:20. Jereo amin'izay. Ary nataony fa ho fantatry ny rahalahiny fa ny tanany no amonjen'Andriamanitra azy kanto tsy fantany. Dia jereo amin'izay. Moizy kay zany efa nahalala tao am-pony. Efa nafantatry Moizy tao am-pony hoe irahan'Andriamanitra izy hamonjy ny Israely. Mialohan'ny fotoana niantsoan'Andriamanitra azy. Andao antsika mietrehitra. Miantsaritsika. Talohan'ny fanenany tamin'Andriamanitra nefa fantatry Mosesy fa tao am-pony fa nafaka ny Israely amin'ny tanany Egyptianina izy. Talohan'ny niantsoan'Andriamanitra Mosesy mivantana teo amin'ilay roy memy rehetrafo nametran'Andriamanitra n'ilay commission anafaka. Efa tao am-pony Mosesy mialohan'ny fotoana mangin'Andriamanitra azy ny antom-pisiny hoe anafaka mivoaka ny Israely. Mosesy nievitra fa fantatry ny jiosy ilay izy fa Andriamanitra niantso azy. Dia zao reraka ihany Mosesy fa tsisy nahalala an'ilay izy. Fa izy nafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tadidio tsara, le vision anatinao ny avy amin'Andriamanitra fa fotoana ve? Fotoana tsika manao zavatra tsara, tsy amin'ny fotoanany.
fa rehefa tsy amin'ny fotoana nanaovantsika ilay zavatra tsara dia tsisy fiantraikany. Stefana nilaza eto fa Mosesy mbola tsy voafora le toe-po, tsy voafora le fiainana, fa Andriamanitra efa nampafantatra azy dia nietsika melohan'Andriamanitra izy dia izay natonga azy nanao foana riatan'ilay Egyptianina dia namono olona. Hitanao, diso le zavatra ataonao rehefa tsy amin'ny fotoana ny anaovanao azy. Dia hozy izy Andriamanitra, tsy nandalo ekôla ianao dia manomboka manao zavatra tsy mety. Dia inona ny ekôla n'Andriamanitra? Nofanina tany anefitra izy, mandrapatonga azy teo tendrombohitra. Zay vao naverin'Andriamanitra ho libérateur. Zay le izy vo amin'ny fotoanany. Betsaka amintsika mahalala ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy manaiky hiaina ny fotoanan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fotoana ao anatina communion. Mila fantatsika fa misy ankinany betsaka amin'ny faneketsika ao anatin'ny fijorona tsara ny fotoanan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika. Aza variana ianao mandrosoa tsara, ilaina ny fahamatorana eo am-panompoana. Marina zasa tsy marina? Avereo ilaina ny fahamatorana eo am-panompoana. Galatiana 4:1-4. Ary izy raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra azy. Fa fehezin'izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga izay fetrano voatendry ny rainy. Hitanao, fehezin'izay mpitondra sy mpitendry azy sy mpitaiza azy. Misy zavatra ekenao hitondranao sy hitaizanao dia io mamenao. Io le atao hoe toetra mahazatra, tombony tsy marina. Fiainan-jetily samboamboarina hiditra ao anaty fanompona marinina amin'ny toe-po hoe namindrana fo sy fahasoavana nefa tokony bebaka. Zany le mpitondra tsy fohy sy mitaizanao. Fosy izy mandra-pahatonga ny fetrandro voatendry ny rainy. Rovino io fetrandro voatendry ny rainy io amin'ny fotoana ibebahany. Dia hozy izy Andriamanitra tonga dia niteny izy taky izany koa sika izy fony mbola zaza dia nandevosiny abdi-pianaran'izao tontolo izao. Fa rehefa tonga ny fotoanandro, ary noko fa tonga izany ankehitriny. Rehefa tanteraka izany, amen. Ny ran'Andriamanitra Jesosy izany nateraka ny vehivavy teo ambany lalàna. Inona ny tiany tompo tenenina? Mila matotra ny zanaka fa tsy hoe tsy misy. Tsy azo antoka akory le toe-po ilaina dia midongy ny hotahian'Andriamanitra sy hanana ny zavatra rehetra. So enoy ty teniko ty ninona zavatra mampangalatra anao sy mampanota anao tsy hanekenao an'Andriamanitra dia ampitoerinao eo amin'ny toerana ambony no Andriamanitra. Mety tsy hakeny sainao zany. Zany ny fahamarinana. Ianao tonga eto so mety efa 70 taona nompon'Andriamanitra. Za koa tondroko aloha za so mety efa 70 taona zao nanompon'Andriamanitra. Tonga eto koa mba mitory teny. Fa inona ny zavatra mbola tsy hanekeko an'Andriamanitra? Fa zay ny sampy apetrako ambonin'Andriamanitra. Miankina amin'ny maturité atsika ny fahatanterahany fikasan'Andriamanitra goavany eo amin'ny fiainantsika. Mitaky fahamatorana. Korintiana 2:17 jerentsika vetivety. 2:17 ny 9:1. Inona ny tenin'Andriamanitra eo? Fony mbola zaza dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa nefa lehibe dia nariko ny fahazazana. Misy zavatra tokony arinao ary io fahazazana io. Tsy mazaka teny, tsy mazaka fantsiana, tsy mazaka fananarana. Manana marina foana. Fa raha tena hitsina amin'ilay tsy marina aza dia sina rano masorakoraka be mihitsy. Satria nahoana tenenino akaikinao ary io zany fahazazana zany. Misy ny fahazazana ny fisainana, fijery, fijoro, toe-po. Le zanakadala tsy nametraka ny lara-pahamena, tsy mametraka ny lara-pahamena. Inona ny lara-pahamena amin'Andriamanitra? Fa ny fotoana ny nandaniny fotoana ny toka ny sigara, ny vehivavy-janga, ny revy, tsy matotra fa bebe bebe. Misy ny karazam-panomezana manimba ny mandrakizay. Aleon'Andriamanitra mahita anao mahandra tafiditry ny lanitra tsy hoe mpanan-karena fa verany amin'ny elo. Tsy amin'Andriamanitra ny hoe ny probleman'Andriamanitra tsy elo mitomany. Aza manao materialista sy ate mody mivavaka satria mila ampiasa n'Andriamanitra fa tsy mpanompon'Andriamanitra. Tsy mpiasa na mpanompo no natsoan'Andriamanitra fa zanaka anompo ohatran'ilay zanakadala. Ilay zanakadala rehefa tonga teo amin'ny rainy dia zao ny zavatra nataony zanakadala io. Enoy
tonga teo anatrehanao araiko efa nanota teo anatrehany lanitra sy teo anatrehany zaka alongany efa nanota teo anatrehany lanitra sy teo anatrehanao za tsy mendrika iny antsona hoe zanakao tsony fa ataovy anankiray misy amin'ny mpanomponao tsy namaliny rainy hoe tsy mpanompoka ianao hoe tonga dia zanako fotsiny fa zao fotsiny zanaka ny teneny rainy zanako ianao za niteraka anao androany halleloia tsy niteny Andriamanitra amin'izay laniny tany fa nandray izy Andriamanitra namiana azy ho ao an-tranony dikan'izay le toetsainy mihitsy nefa niova amin'izay ary zay toetsainy niova natakatra izay hoe tsisy anazy tsony ao anatin'ny tranony rainy amin'ny fotoana ivererana io fa ny eny rainy nikambanana izy mianaka dia hitandrina amin'izay izy satria natonga azy nitakitaky be teo dia satria izy nietreritra hoe misy anazy ao ivelany ny eny rainy 50-50 fa rehefa miverina izy rehefa iomborona tsy maintsy irako amin'ny raiko dikan'izay sady tompony amin'ny mpanompo ato ao an'Andriamanitra raha vao ianao mieritreritra hoe anao le izy dia setrasetra ianao nefa ianao raha mieritreritra hoe tsy ianao le izy dia tsy hitandriny ianao zay no tonga ny rainy tsy namaly fa le izy fa nanany rainy fa ny azy efa laniny dia tonga saina izy anompo amin'izay tsy hoe ny azo tombony tsony fa ny anompo satria efa niodina zay to hoe poresy zay ny hitany rainy dia ny rainy tsy manendridresy zay le fitiavana ndraisy ny rainy izy nampidiriny tao an-trano faly ny rainy nahita azy tozy izy ny rainy ianao very fahita indray matika velona indray midiry ato an-trano tonga tao an-trano izy dia zao fotom-pisainany tsy misaina tsony hoe mbola hisetrasetra ohatran'ilay tamin'ny voalohany nandeha fa manam-paindrena kokoa noho le tao an-trano azy angamba satria nininona resaka ao mahay mandefitra tsara nalatsaina aza misy fotoana mangina fatao hony efa niodina ka tsy sorosorena tsony satria nahoana efa nalalany nataony tany vao tonga tao an-trano noho izany zay zavatra rehetra ao an-trano ohatry ny toepona mpanompo na zanaka aza zay le fanetry tena tsy mareteka ahoana inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina io vatanao io matoa tonga ra-potoana eto ambonin'ny tany gereo tsara fa manana tanjony Andriamanitra matombola sy ny fofonainy ho mba havoronao tena tianatra androany marainy teo anatin'ny fiombonana amin'ny firaisantsika amin'ny fotoanan'Andriamanitra tena isy fiatraika ngeza be ao am-potsika ary inoko fotadidinareo ty mandrakizay raha isitsika ny bokyny Hebreo toko 10 ny 15 ka hatramin'ny 17 raha isoary ny teny ny tompo ho tanteraka tokoa ny iza araka io evanjelio sy ny epistily izay ovakitsika anio dia tiako mba hojarentsika kely ny amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 ihany amin'ny anaran'i Jesosy koa no niditra tamin'izao fiainan'izao izy dia nanao hoe ny fanatitra latsadra ary ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao andiny fahenina ny fanatitra hodorana sy fanatitra no niota sitrakao andiny fafito dia hoy izaho Jesosy miteny io inte aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana anao ny sitraponao Andriamanitra inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina zanak'Andriamanitra tsy le vatana tsy le tonga nofo vatana esprit le zanak'Andriamanitra fanahy fa tsy tonga teto tany le zanak'Andriamanitra atao hoe Kristy Jesosy raha tsy vita le fanomezana tiako fantatrao fa iny fanomezana sarobidy lavitra noho ny fanatitra io vatanao io nandraitsika manadino rehefa tonga eo fanatren'Andriamanitra ny fanolora tenatsika
ataontsika tsintsinina mihoatra no mifanatitra ataontsika. Attention. Ozy izy Jesosy eto mamerina izy rappel à l'ordre. Ozy izy Andriamanitra. Jesosy miteny tsy fanatitra ozy izy ny sitrakao aloha, tsy fanatitra latsa-drà, tsy fanatitra hohanina, zany tsy nilainao, fa tena namboarinao, namboatra tena ianao mba azoko itoerana, fa tsy le fanatitry ny mpisorona tamin'ny fombafomba-pivavahana. Mahavariana fa misy fotoan'Andriamanitra eo amin'ny voanao dia manaiky etsy akasitraka zavatra tsy akasitrahana. Misy fotoana rehefa nanao fanatitra ny mpisorona dia fiany voninahitry'Andriamanitra ny trano, nefa rehefa tonga Jesosy dia nilaza fa tsy nakasitrahany rainy akory zany tsy maharety ao an'Andriamanitra. Mba fantatrao teto dikte nanjery ny fonao namakiny ao anatinao Andriamanitra fa tsy ny action anao. Misy zavatra tsy voatery ho fantatrao hoe mety le izy, fa tamin'ny andro tsy fahalalanao dia namindra fo Andriamanitra. Fa eto Andriamanitra dia mametraka lanja ny fitondran-tenanao ho ambony sy mihoatra lavitra no fanatitrao rehetra. Zay natokavan Jesosy. Korintiana voalohany toko fahaenina fantatsika 9:20 atoloro ny tenareo izy Paoly any amin'ny Romanina fo eto izy niteny tadsaroa fa ny teninareo izy dia tempolon'Andriamanitra, tempolon'ny fanamasina, tsy tompony teninareo nareo. Satria ny teninareo le fanomezana avy amin'Andriamanitra, vatana hatrany fanahy itoeran'Andriamanitra. Eto mazava be, tsy le vatana ny zanak'Andriamanitra fa le fanahy nidina tao amin'le vatana ny zanak'Andriamanitra mba naseho hita maso aranofo ny zanak'Andriamanitra rehefa nahazo fanomezana iaina eto ambonin'ny tany, aseho eto ambonin'ny tany. Ilainy ty vatany ity mba nahafahan'Andriamanitra miseho anatanteraka projet éternel na vinavinanasa mandrakizay, programa mandrakizay. Menao tsara ve nareo? Ny fanomezandray ho any zanany dia tena io nomendray azy. Tsy ty teny ity Jesosy fa fanomezana io. Sika koa ohatr' izany fanomezana ny vatantsika atonga antsika eto ambonin'ny tany. Zany mahatonga ny Tesaloniana voalohany tonga 5:17. Tesaloniana voalohany toko 5 azafady ny 17. Alleluia. 5:17 no avaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra mifiadanina ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka ho karovana avokoa ny fanahinareo, halleluia, sy ny ainareo, ary ny teninareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Misy zavatra tokony tehirizitsika tsy hanatsiny mandram-piverin'i Jesosy mba hahatonga antsika hamasina, halleluia, hamasina antsika izy tamin'ny nanamasinany antsika. Dia tsika mila harovana ny fanahintsika iaina amin'ny fiainam-pahamasinana, ny aintsika iaina amin'ny fiainam-pahamasinana, ary ny tenantsika ihany koa. Aoko masina ianareo satria masina ho tombo. Fanahy, ianao olona fanahy, mananaina, mipetraka ao anaty vatana. Nahoana? Naniraka eto an-tany Andriamanitra. Inona no antony? Satria ny fahefan'ny fanahy miasa eto an-tany ary ny ahafahany manatanteraka ny sitrapony eto an-tany dia ny fananantsika n'ity vatana ity. Ilainy io vatana io mihoatra lavitra noho ny miteraka sy mihinam-bary ary mifadiana sy mivavaka. Inona ny ilana azy? Ho vatana hatrany fanahy ahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny programany. Mila vatana ny fanahy masina. Rehefa manome vatana anao Andriamanitra dia manana projet izy ny amin'ny vatana io. Ahatonga anao eto ambonin'ny tany ianao izay ilany anao fa tsy ho variana eto an-tany amin'izay ilainao. Isika manam-pahefana androaka devoly satria ny devoly dia fanahy. Mila vatana ny devoly mba hahafahan'ny devoly miseho. Zay no mahatonga an'ireny olona demoniaky ireny te se manifester aneho ny tenany koa ny devoly fa tsy hita izy mba te ho hita. Dia tahaka izany koa ny fanahy masina. Ny fanahy masina mila fanekenao anatin'ny olona manambatana vao afaka miseho eto ambonin'ny tany koa izy amin'ny alalan'ny fampiasany olona. Ka ity vatana ity dia fanomezana nomen'Andriamanitra tena sarobidy. Noho izany tsy tokony ho entsika any amin'izay projet ity tsika hitondrana azy. Tsy azo ampanofaina io. Tsy azonao tao mampanofa fa ngano tompony io, ny olona tompony any afaka mampanofa azy. Ndray androany io andao anao. Noho izany tsy io ianao. Mihoatra lavitra no fikarakarana anio isan'andro antanionao fotoana.
hoe mai sa matavy sa lava sa maintsy sa fotsy sa zarazara sa lokona sa atao ino, mihoatra noho io ny ilan'Andriamanitra an'io. Misy fotoantsika variana loatra eo amin'ny fitaratra, anadiny ny fiainam-panatsika. Aza teseho hita eo ivelan'izany fa tsy eo amin'ny nofo any itsika. Za tsy miteny aza karakaraina hoe misolitika be no tonga eto fanatren'Andriamanitra. Nandray zavatra ivelan'izany maneho anao fotsiny mba hitarafany ety ivelany hoe voakarakara anao fa te-polon'Andriamanitra. Zay kosa aloha. Fa tsy izay nitoriako ho lara-pahamehana androany. Fa ny lara-pahamehana ilainy io vatana io mba hisehoan'Andriamanitra eto an-tany. Rehefa miala eto an-tany anao dia saraka ianao sy io vatana io, ary efa misy maty anie dia fatatsika izany fa tsy mila torina hoe marina ve zany, tsy mila manao an'izany tsika. Rehefa misy maty hita hoe miala le fanahy dia io le izy, miala le fiainana. Fa zao raha mbola velo aloha dia misy ilan'Andriamanitra anao. Noho izany aza variana manala bouton eo amin'ny fitaratra fotsiny. Aza variana manala tasy eo amin'ny fitaratra fotsiny. Fa esory koa ny tasy ara-panahy izay mbola mety tsy manome endrika tsara ny fahafahan'Andriamanitra mahazo aina manatateraka amin'ny plany sy ny programany eo amin'ny fiainanao. Exodosy 7:7 hitatsika. Reko ny fampahoriana hitako ny fisenton'ny oloko. Reko ny fanaintainan'i Moiza handana vonjeo izy. Dia zao ny zavatra mitranga niaraka tamin'i Moiza Andriamanitra nanatateraka ny projeny teto ambonin'ny tany. Ka za te hiteny aminao andro any hariva, misy antony fotoana sy andro avelomanao eto ambonin'ny tany. Matoa mbola eto ianao, misy raharaha ilan'ny tompo anao. Mpitoro teny 7:7. Inona lazay Baiboly? Raha mbola isan'ny velona ianao dia mbola misy antenainany aminao. Ny mason'Andriamanitra sy ny sofiny dia tiany ho tonga masony ianao, tonga vavany ianao, tonga sofiny ianao, ary amin'ny alalanao Andriamanitra te hanao zavatra goavany eto ambonin'ny tany. Izany ny antony iomanantsika ao anatin'ny fanompoana, manitsana ireo ota rehetra mora mahazo, mandroso mandrakariva, manaisitra ireo sakana rehetra eo anoloantsika, kamato avy amintsika ilantsika ny fanovan'Andriamanitra. Teneniny eo akaikinao, mila n'Andriamanitra ianao. Avy ireny mila n'Andriamanitra ianao. Rehefa niova hoe dia miova tsara. Ary hita soritra hoe izany fiovana izany amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Efesiana 2:10. Fa asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy manao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika ho aminy. Izany ny antom-pisiko fisinao eto an-tany. Tonga Jesosy niseho olombelona izy atateraka amin'ny projet an'ny rainy rehetra, ny asan'ny rainy. Nakavatana izy, ozy izy hoe tia ny fanomezana sarobidy indrindra eto an-tany fanomeny ray koa. Inona natongavany teto? Hanao mission. Zay ny natonga azy tsy naniriny ela velona fa 3 taona dia go. Efa voatendry sy voavoatra mialoha ny antom-pisiny mba hahatonga azy tsy ho taraiky mihoatra noho ny fotoana izay tokony haheto azy. Nampanaika piditra no maro, ampatsiaro ny fisiny programa io Andriamanitra hoe ianao tonga eto an-tany io manana programa mandrakizay volavolaina ho anao Andriamanitra. Ary tsy tiany ho diso programa mandrakizay io. Zay ny antony fitoriana, zay ny antony fanairana, atonga antsika ho tonga saina fa ny fahaterahana, ny fanomboana. Ary raha tsy teraka ianao tsy tonga eto an-tany. Dikan'izay tsara ny mankalaza anniversaire, satria raha tsy teraka ianao tsy tonga eto an-tany. Raha tsy teraka Jesosy tsy tonga amin'ny famonjena. Mivavaka mba tsy ho diso anjara voatendry ianao eto an-tany. Tsy ho lany amin'ny zavatra hafa amin'ny fotoananao, fa hifanaraka amin'ny tompon'ny fotoana ny andanianao izay zavatra nomeny ianao. Halleluja. Tadidio fa ndraindray tsika mieritreritreka izany hoe pasteur izay ke tsy tonga teto. Azarany natongavako teto zaho ny tantarako ohatrany hoe tsy nampozina ny anarako. Dia tonga teto fotsiny afa dia tsy nirina e. Tsy mampaninona mety zaza tsy nirina ianao. Fa ny azaran'olombelona ihany no ananan'Andriamanitra programa miavaka. Reny saika tsy tonga reny mihitsy matetika najoron'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina satria mahasarosarotra ny antony miatongavanao manao izay nakaninanao mihitsy ilay ratsy fa no nitsaka ny lohany ianao anatin'ilay taranaka natsangana tao amin'ny Kristy. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika tsy maintsy irahana izay teny aminao mihavana amin'Andriamanitra ianao atateraka ny sitrapony eto ambony tany. Tsy misy fahaterahana kisendrasendra izany eto an-tany.
ny kisendrasendra amin'ny olona ihany no tafiditra planin'Andriamanitra efa hatramin'ny voalohany. Telaza zazatsy nyriny ianao efa taom-pon'Andriamanitra nandrinanao. Mety mieritreritra ianao mandraka andro any mbola voailika. Zareo anaty baiboly fa zay voailika rehetra no notsimpon'Andriamanitra. Halleloja. Halleloja. Mety vokatra avy amin'ny tsy nampozina anao fa vokatra tena hoe vokatra voakajy n'Andriamanitra be mihitsy. Noho izany aza manamely tena amin'ny zavatra ataon'ny olona. Aza mora maratra, aza manety sinizanizy, manana fahadiova-po ao anatin'ny planina tsara ianao. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Nafinaritra tamin'i Jesosy alohan'ny amaranako azy dia hivavaka isika. Dia izy nalalatra amin'ny 12 taonany ny antom-pisiny. Andriamanitra koa tenao ozy izy Jesosy 12 taona izy nandeha tany amin'ny tempoly. Nody ny ray aman-dreny dia nandeha teny an-tsena teny dia tsy hita izy ka izy mbola variana tao amin'ny tempoly na mpianatra. Dia tonga avy any Josefa ny teny nitady anao zahay sy rainao ozy Maria. Dia ozy izy Jesosy tsy fantatrareo ve ozy izy? Fantatran'ny raiko aho ozy izy. Ary za tsy maintsy manao ny asan'ny raiko. Ny antom-pisiko zany dia anao ny asan'ny raiko. Tsy andeha tsangatsanga niaraka aminareo andeha hiantsena. Niny Jesosy natao ny lara-pahamehana ambony lavitra noho ny fitsenana ny fanompony. Fa misy olona vitao hivavaka io fa manketsiny e. Misy zavatra tiako. Dia raha veo nefa tsika tonga atao amin'ny fanatren'Andriamanitra mafanafana kely eto indray. Toetrany hoe miomana ny izara fa tsy miaina. Toetrany mafana be zany ianao tonga eto. Tonga eto hivavaka indray aloha dia manomana ny saina sy ny fo fa hivavaka zany ny atao hoe religion. Mafantatrareo? Ny ritme amin'ny fiainanao dia hatsapana. Fa olona tsy tena mbola miaina amin'ny fivavahana marina ianao fa mbola tafiditra ao anatina fombafomba-pivavahana ihany. Mafantatrareo? Tsy nakasitrahana ny fanatitra, tsy nakasitrahana ny fanatitra hodorana, fanatitra sy latsa-drà. Jesosy ny tena izany tom-bokin'ny Hebreo. Fa tena ozy izy no nomenao. Fa manino Andriamanitra miteny an'izany? Tsotra le izy. Tsotra le izy. Ny olona manao fanatitra, isolo ny otany, ezaka avy amin'ny olona hitadiavany an'Andriamanitra. Fa le tena nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, ezaka avy amin'Andriamanitra anatonan'ny olona. Fanohatra le izy. Isaky ny olona no manao izay fomba avy aminy hitadiavany an'Andriamanitra. Tereny fotom-pisainana ara-pombapomba-pivavahana izy. Diso lalana ny olona. Amin'izao lasa fanompontsampy izay natao mety tany amin'ny lasa satria tonga Jesosy. Satria rehefa tonga mitateraka dia tsy misy sombitsombony intsony, tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Azonao izy. Dia raha vao tsika manana fomba fiainana ohatr'izany dia tadidio fombafomba-pivavahana ny antsika. Misy fotoana ianao zany tsy midika akory hoe ho ajanoko daholo ary ny zavatra rehetra fa hivavaka. Ianao sady afaka miasa no mivavaka. Fa tokony kosa aloha tsy ataonao ambany zavatra ara-potoana, ny fotoana iombonanao amin'Andriamanitra. Ary ka zany pastera tena manao an'izany tena fa mivavaka mety mitena izany. Eto ary ianao tsy hitako akory ka fomba ahoana ninoko hoe any amin'izay misy ianao ianao natateraka an'ilay izy. Azonao tsara angamba tiako tenenina. Tazomy mafy ny satroboninahitra ao. Efa akaiky ny fotoana hiverenan'i Jesosy. Mivavaha tsara noho n'Andriamanitra aminao ny tanjony hampiadana anao. Mila mangetaentan'Andriamanitra ianao mba ahafahan'Andriamanitra mametraka ny anjara voatendrinao eo amin'ilay toerana tokony mampety anao. Mino aho fa hanome révélation ny fisokafan'Andriamanitra ao anatin'izany tenim-pahamarinana izany izorantsika araka ny sitrapony. Ty tenantsika ity dia tsy natao amin'ny fahalitoana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fanomezana sarobitika ny tena. Tsy fanatitra akory ary ambony alohan'ny tena. Zany mahatonga ny fanoloran-tena tokony ambony lavitra noho ny fanolorana ny zavatra hafa rehetra ho an'Andriamanitra. Rehefa ny tenanao rahatolotra ao an'Andriamanitra, inona momba anao tsy fonao an'Andriamanitra. Ny kalitao amin'ny fanoloran-tena dia hitantaratra amin'ny kalitao amin'ny toe-po mahafoy ho an'Andriamanitra. Mahafoy fotoana. Aza tonga dia vola aloha rehetrarehetra. Mahafoy fotoana vao mahafoy ny zavatra rehetra. Tsy maharetehaka. Problema dia zao. Ataoko amenina amin'izay aorinan'ity. Ny devoly mahalala fa tsy manam-potoana firy izy. Zay mahatonga ny apokalipsy dozodozo milaza. Tonga any aminareo any ambony tany izy fa fahatezerina lehibe ary fatany
fa kely sisa ny androny. Dia voly mahafantatra fa kely ny fotoana. Dia zay no mahatonga azy mamafa ny mémoiranao ao anaty tanjaka tsy hanompo an'Andriamanitra, fa vily lalana any amin'izay tontolo mahafinaritra ny sainao, satria ataony eo an-tsainao ao hoe mbola matanjaka ianao, mbola oela zany, oela vao antitra. Tsy fotoana tokony hananao fahamatorana zao, ataovy zao, ataovy ary, avily lalana ny sainao. Nefa ny fotoananao eto an-tany mbola fono ny fotoanany. Nefa izy ara mahafantatra fa kely sisa ny androny. Tsy ny teny Andriamanitra kely sisa ny taonany. Tongava saina fa fono fotoana ety an-tany. Isan segondra sy ny ora rehetra iainanao, aza manome toerana ho an'ny devoly. Mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandehana amin'ny anjara voatendry. Mila fantatrao fa mila ny fotoana ionanao amin'i Jesosy, dia mila mety aloha ianao ampasazinao eto an-tany. Ny zavatra tokony ataontsika isan'andro, fa mila fantatsika sokafo ny fanao tsara rehetra ny ao anatinao, sokafy amin'ny fanao tsara rehetra ny ao anatinao, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia oka mifonao ho torotoro, aza vela ho tarisisy ny havarinanao, fa makanesan'ny aniva any amin'izay andrasan'Andriamanitra anao. Midira ao amin'ny plano mandrakizay, dia fakahita amin'Andriamanitra ianao. Tsangano amin'ny toerana misy ianao, voavany an-danitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Dia akasitraka amin'ny foko manontolo Andriamanitra ny amin'ny fahamarinany teninao izay latsaka manaitra ny atao-poko isan'andro isan'andro. Hovay ny tsirairay avy Andriamanitra androany ao anatin'izao fotoana sarobidy izao. Ifakahita amin'ny planinao mandrakizay, ifakahita amin'ny fahatsaranao mandrakizay. Halleluja, harotsay, harotsay Tompo, ameno anay lay ora ny fanahy. Harotsay, harotsay Tompo, ameno anay lay ora ny fanahy. Harotsay hoany amin'izy iantsoanizamoao, ianao ire no sakaizako izao, usurisitario ao, fianao no antenaiko, ianao no antenaiko isana. Hoany amin'izy amoao, hoany amin'izy iantsoanizy amoao, ianao ire no sakaizako izao, usurisitario ao, fianao no antenaiko, ianao no antenaiko isana. Tena milanao tontolom-piainako, tsy maefa ninonino ao raha tsy eo ianao, fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay, raha mandresy aho teno ianao. Tena milanao tontolom-piainako, tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao, fa ny herinao reriany no mba
tenu ianao, raha mandresy aho tenu ianao, raha mandresy aho tenu miakoky eo atongotrao zay androany iombona sy iray latabatra aminao indray. Androany tsy latabatra olombelona no mivelatra fa mamelatra latabatra eo anoloko eo maso ny fahavaloko ianao. Mampatsivo anay Andriamanitra fa ny antony nahatonga anay miaina finaritra ao anatina toe-po, mifankahita amin'ny fandresenao miadikady ka nananay fitsikina sy fiadanana ambony fahalalana rehetra dia ny fanananay revelasiona fanambarana mandresy lahatra ao am-ponay fa avy aminao zay. Marina aminay nyjanona voaloha toko fefatra andiny faefatra hoe ianareo anaka tena avy amin'Andriamanitra tokoa ka efa naharesy reny satria lehibe izy eo anatinareo noho izay misy eo amin'izao tontolo izao. Teteny aminay ianao fefa reseny tany aloha daholo izay zavatra mbola voaeritreretiny sainay fa ho reseny rahampitso izay mitrangy eo amin'ny fiainanay androany dia efa resy melohan'ny fotoana hitrangany. Zay mahatonga Paoly milaza zay neka mitondra ny anitry ny fandresenao eny rehetra eny satria ianao mitondra anay tahaka amin'ny fanaon'izay avy nandresy foana miaraka amin'i Jesosy zany. Halleloja. Sotra Jesosy tsy noho zahay fa noho ianao zany mahatonga anay tsy afaka mireharena kely azy. Ninona zavatra ampahitanao anay eo amin'ny fiainana fa olombelona tsy takatry ny saina, asa goavana, faniompamantarana, fahagagana ny fomba tsy takatry ny saina. Tsapanay dia izao tsisy avy amiko reny tompo, tsisy avy aminay tsirairay avy reny fa avy aminao daholo. Ary androany zay tena pirofo ny fahamarinana zany ara-piombonana eo amin'ny latabatra satria ianao no niteny fa izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay ao aminy. Ary za anangana azy amin'ny andro farany. Mino fa tsiray avy izay tonga eto Andriamanitra amin'ny fotoana nohon'ny trompetra dia fankahita eny amin'ny raha an-lanitra zay satria ny tanjona faratapo indrindra eo amin'ny fanompoana tsy niavaka eto ambonin'ny tany fa ny victoire farany hifankahita aminao eny amin'ny raha an-lanitra. Ary noko fa mifono tsiray avy izay manatrika eto dia fo misokatra ho amin'izany fahamarinana izany mandrakizay. Jesosy tompo tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Efa nandray ny mofo izy ka nisotra dia nivakiny dia izy hoe ty ny tenako izay vakina ho anareo. Zao natao voafahatsiarovana misora azy. Takizany koa ny ranom-boaloboka izay fanekena vavao sady mandrakizay nalatsaky ny tompo antsika ny famelana ny fahotantsika. Isak'izay mihinana mofo nisika ka misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo manam-piavana. Ny fahafenoan'ny fanambarana rehetra dia raisitsika eo amin'ny latabatra satria maro mpamonjena antsika izany. Paoly dia nilaza fa raha tsy nisy raha latsaka tsy nisy famonjena. Nanomboka ny testamenta vaovao ny famonjena tamin'ny fandatsahan'ny rano Jesosy. Ary indry tonga ranom-boaloboka mamy eo amin'ny kapoaka antsika izany ho fanekam-piambonantsika amin'ny misora azy. Zay tompo ilay feonao rekanao am-poko ao fa maniry mafiany ao te iombona alalanao. Zay tompo ilay feonao rekanao am-poko ao fa maniry mafiany ao te iombona alalanao. Mandroso Jesosy tonga soa ianao fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo te itoerana. Kasiho ao Jesosy
Jesusio famanantenana hoe fafaraniza ilako tsy tiako eo anilana manoso Jesosio tugaso ianao hoe famaneranay ny fanatreanao maniry ny fo toeranao kasiwao Jesosio famanantenanao hoe fafaraniza ilako sy tiako eo anilanao. Alleluia, mazoa terina tompoko sady manao mifanatitra antsika manome voninahitra an'Andriamanitra makasitraka azy misaotra ny amin'ny tompo ny amin'ity fotoana androany ity afaka nifandray tamin'i Jesosy tentsika aza maika mbola ody ianao fa mbola tsy tapitra ny fotoana mbola manana fotoana tsika ahafahana miombom-bavaka eto amin'ity toeran'ity no izantsika ny fifadikaniny dia mbola mitoy izao fotoana izao rehefa avy eo mbola misy fiarahana miombom-bavaka zany eto. Alleluia. Programantsika amin'ny herinandro dia tahaka an'izao latsinainy sy talatalarobia tsisy miova ny fotoana etsy amin'ny super u etsy vonina analakely etsy ao amin'ny rihana faharoa amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany mamonjy sekolitsika mandray tenin'Andriamanitra. Raha narenareo le vavolombelona ray teo nafinaritra be hoe tany amin'ny tele izy manaraka kely le fotoana ozy fa le zavatra kely ny raisiny nanova fiainana. Alleluia. Dia araroto ireo fotoan'ireo dia manasanao hoe raha mbola tsy mpamonjy sekoly ianao dia mamonjeza ny fotoana izany fa sarobidy be hoentinao miatrika ny fiainana ary ankoatran'izay tena mbola zavatra sarobidy be hafa omeny Jesosy antsika koa afaka manaraka ianao any amin'ny radio 90.8 FM radio atsika io dia isaky ny adiny ray eo misy tenin'Andriamanitra miverina foana mandritry ny andro afaka raisitsika koa zany raha mbola tsy ampy ianao zay mbola misy koa any amin'ny hvkl-mission anasana atsika ireo rehetra ireo dia araroto fa tena sarobidy be zany fotoana omen'Andriamanitra atsika zany ny fotoana ny zomatsika mbola miverina eto amin'ny 4 ora ny fotoana atsika eto dia mbola miaraka manome voninahitra an' Jesosy etsika efa nambarako tamin'ny omaly amin'ny herin'ny androany misy amintsika man tsy manatrika fotoana zoma dia amin'ny herin'ny androany tsisy fotoana eto amin'ny herin'ny androany averiko tsy misy fotoana eto amin'ny herin'ny androany no ny antony ampiasain'ny commune ty toeran'ity dia ny fotoanatsika amin'ny herin'ny androany dia any amin'ny bypass any amin'ny pasteur ny fotoana dia tonga dia sady tontolo ny andro ao anatin'ny fifadikanitsika azavato raha tsy diso amin'ny sivy le fotoana amin'ny sivy ny fotoana any amin'ny bypass amin'ny herin'ny androany dia ampitaopitao amin'ny namana zay mety mbola tsy mahafantatra zay fotoana zay dia amin'ny herintsika zany tsy eto fa any amin'ny bypass ny fotoana afaka manontany indray mimpendraikitra reny nareo raha ohatra ka mbola tsy mahita an'le toerana dia sorantsika ny tompo raha sitrapon'ny tompo mety afaka organisena koa mety misy transport miainga avy aty amin'ny ville makany tsakatsika ary anome voninahitra an' Jesosy hijery ny taninao dia atao hivavaka ao amin'ny fanatritsika misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahafahana mijoro mitondra amin'ny fanatitra eto anatrehanao misaotra fa isan'andro izay mahatsiaro ny fahatsaranao isan'andro izay mahatsiaro ny fanambinanao ny fitondranao ny fiainanay ary miverina izay manome voninahitra anao amin'ity andro androanyity mba akasitrao ny fanatitra rehetra ny entinay vokatry ny fonay ankasitrahana sy anomezam-boninahitra anao satria ianao no miaso momba anay isan'andro makasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra sombony avy tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao anay no entinay manome voninahitra anao androany ka mba akasitrao zany ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mitehaka mafy be tsika voninahitra Andriamanitra.
misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy mandala ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Tazisik niranumas ufafani wawatranundrai utapichanyadi siwelai mipamunjisika isimana Mavesasha eu amboar recheu anturi misianarana amunyanarana recha Jesus Christi panzakari panzak eu azimanjakiza masina manjakiza misianarana ampunanarana recha Jesus Christi panjakani panjak Jesus Christi panzakani panzak Jesus Christi panzakani panzak
Sandra ianao mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay alfa sy omega. Ianao ilay fiandohana sy fiafarana tompo. Ianao ilay hatrizay ankehitriny ary ho avy. Ianao iry ihany tompo. Tonga eto izay iankoka aminao. Halleluja. Ianao no alfa sy omega, miankoky izay anatrehanao riray. Ianao no alfa sy omega, miankoky izay anatrehanao riray.
natsanganao ozanakawa natsoinao ozatrinao fa mbola mpanotaony hoe nanolotrany ainao ianao inona nataoko Jesosy inona nafaliko anao tsy mbola nahita fitiavana lehibe noho izao raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao ny antony fisiko itsaokanao itsaokanao amin'ny androko rehetra itsaokanao ho anao tsisy fetra itsaokanao avaoziko ny fomba fisainako fonenanao avaoziko ny fomba fisainako ufunenanao marinao maomby anao ny fiainako anaovanao zay tianao atao utara ianao Jesosy tsy teriterane ny fanahinao italy foko akasikanao ny fino nambola velonao zao no faniriko itsaokanao ny antony fisy itsaokanao amin'ny androko rehetra itsaokanao anao tsisy fetra itsaokanao lazao ihany raha mbola velonao tompo raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao antony fisy itsaokanao itsaokanao nyandroko rehetra
satsikota Nyanarano tumpo Enzisomsia mitepanani fukutupao Mitsunikata terakao Resinota terakao Oh tupo Hallelujah Hallelujah Manofanekenam naitaya Oh tupo Afuini sabatinidad Afuin payateni sotuturis Alfayay nada karidelawa Oh tupo Apanay kenao msita pukwao Apanay kenao Awanadilali na Oh tupo Kamatiwa yana Fatino miot Anizore chiza Tena fitiavana Fatino locha Yeah.
Alleluia. Dia tsika itoy amin'ny vavaka dia manasanao manokana tena manokatra ny fonao androany ho an'i Jesosy. Ny fotoana tahaka izao dia fotoana ararotina. Alleluia. Afatsika miombina amin'ny fo mitodika makany amin'ny Jesosy tsika rehetra. Andeha tsika hiaraka hivavaka
fa misy tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Exodosy milaza hoe aoka tsy hisy iseho foana tsy hitondra fanatitra eo anatrehako. Teo tsika nianatra zavatra anankiray fa ny tena fanatitra ankasitran'Andriamanitra dia tsy ilay fahafahana na ilay fahefana afaka omentsika fa ilay tena tsika. Aoka tsy adinitsika mihitsy ny fanoloran-tena isaky ny miona amin'Andriamanitra tsika tsiraray avy. Aoka tena ataonao laharam-pamehana eo amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy ny hoe mbola manolotra ny tenako ho anao andray Jesosy androany. Tsisy olona tian'Andriamanitra ampiasaina nefa tsy nanolotra ny tenany izany. Andriamanitra tia ampiasan'ny olona tena manolotra ny tenany an-tsitrapo. Tsika tsiraray avy tsy nisy ny terenana ny vovonana ny ainga tany an-trano hoe tsy maintsy mivavaka. Fa ny fanapahan-kevitra hoe tia hanolotra ny tenako an Jesosy dia andao hamafisitsika ao anatin'ny vavaka izany. Asaiko ianao raha sitraka ao hiteny hoe tia Tompo androany hamafisiko fa hatolotra anao ny momba anahy, hatolotra anao ny tenako, hatolotra anao ny fisainako. Vavakantsika tompoko. Andriamanitra aranay tsara indrindra masina sady mandrakizay. Iranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eto anatrehanao Andriamanitra nanoloranay ny tenanay indray androany. Tsy hoe fa nanolo teny izay tamin'ny fotoana tany aloha tany dia ampy izany. Fa tahaka ny ao tokantranon'Andriamanitra ny filazana hoe tika ianao amin'ny vady tsy tamin'ny voalohany teo amin'ny fanekena teo ambony alitara ihany. Fa amin'ny fotoana rehetra rehefa mitempony fo dia tokony aneo fitiavana. Mihoatra noho izany tokony asehonay tsiraray avy Jesosy amin'ny fiarahana aminao. Tokony isan'andro izay dia hiteny hoe tika ianao Jesosy sady tsy foko mandrakizay ianao. Tia ny tenako atolotra anao Andriamanitra ho fanatitra. Tsy maninona Jesosy izany fanatitra izany mety marary indraindray Jesosy fa afoko nefa satria ny fitiavako anao ngeza noho ny mety irifiry tsapan'ny nofoko Andriamanitra. Tiako loatra ianao ary tsy misy zavatra avelako anakana ny fisainako tsy ho any aminao Andriamanitra. Ninona zavatra mety atrehako Jesosy dia za hifantoko aminao foana. Tsy maninona Jesosy mety marenona indraindray satria koa ianao Jesosy tao amin'ny Luka 4:4 narenona ihany ianao fa nefa tsy maika ianao nihinan-kanina fa maika ianao ny hamoaka ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny vavanao rehefa nadininy Satana intelo. Tahaka an'izany koa Andriamanitra ny tokony fahazaranay ao anatin'ny zavatra izay atrehana dia ho hamafisina amin'ny alalan'ny aksion ny fanoloran-tena, ho hamafisina amin'ny alalan'ny fanononana ny teninao isan'andro isan'andro amin'ny zavatra izay atrehana, izany hoe fahamarinan'ny fanoloran-tenanay isan'andro izany. Tia izahay Jesosy manolotra ny momba anay manontolo anao Andriamanitra. Tsy ny sombitsombiny aminay Jesosy, tsy ny ampahany amin'ny fiainanay Jesosy, fa ny momba anay rehetra dia atolotra hitanteraka ao anao ny fiainanay, ny asanay, ny tokantranonay, ny vady, ny zanaka, ny ray aman-dreny, ny momba anay rehetra, tsy misy avelanay haningotra ny fonay tsy hifamatotra aminao Andriamanitra. Fa okandroany ity fotoana ity Jesosy dia ho fotoana izay ametrahanay ny priorité hiérarchika eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Ianao ilay voalohany, ianao ilay hatrizay Andriamanitra. Aoka ianao tsy hialy eo amin'ny fiainanay. Aoka ianao Andriamanitra tena isaky ny mahita anay dia mahazo aina foana. Tena tianay ianao Andriamanitra tena hiteny tahaka ny teneninao an Jesosy fony izy vao natao badisy vao nivoaka ny rano dia indro ilay zanako malalako izay sitrako indrindra. Manolotra ny tenanay izay Jesosy, tsy ho anay akory, tsy ho amin'ny programanay akory Andriamanitra, tsy hoe satria misy zavatra tianay ho azo Jesosy, fa manolotra ny tenanay izay Andriamanitra mba hampifaly anao. Aoka mba hiova ny fomba fisainanay Andriamanitra, tsy ny hampifaly ny tenanay ny antivavahanay, fa ny hampifaly anao Andriamanitra. Ny fanatitra Andriamanitra dia mila mitsika izahay tahaka ny Isaka Andriamanitra azonay an-tsaina, fatany zavatra hitranga, fa teo ambonin'ny toerana anaovana anazy fanatitra Andriamanitra tsara indrindra, tsy hoe nitsipatsipaka izy dia niantso vonjeo, fa tao anatin'izany Andriamanitra dia nanaiky. Jesosy ianao dia mihoatra noho izany ambarany ao anatin'ny epistily fa tahaka ny zanak'ondry ho vonoina, tsy ny laobavy ianao Andriamanitra. Dia izay koa Andriamanitra tsy hiteniteny, tsy hilaobava ny amin'ny zavatra mety atrehan'ny nofinay, fa tokana ny ao am-bavanay Andriamanitra dia ny fiderananao satria ny tenanay efa anao manontolo Jesosy. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka avo masina sady mandrakizay nanaovanay zavavaka izany. Alleluia. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Ao anatin'ny fanahavavaka sy ny etaetahan'ny mezy etakian'Andriamanitra ihany Jaona 8:29 dia milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe indraiky ozy izy dia eto amiko tsy nandao aho irery izy satria izaho nanao izay sitrany mandrakariva. Rentsika raha ny eno ny teny teo tsika dia ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra hoe ny fotoana dia tsy atsika fa an'Andriamanitra. Nomena fotoantsika mba anaovana ny sitrapon'Andriamanitra, anaovana izay mahafaly an'Andriamanitra. Andao tsika hivavaka. Jesosy mifono izahay nampiasanay ilay fotoananao izay nomenao anay, nampiasanay tamin'ny sitraponay, nampiasanay tamin'ny fiahinan'ny nofo, nampiasanay tamin'ny
zavatra maro samihafa. Dia andaontsika teny an' Jesosy hoe Jesosy manomboka androany ny fotoanako rehetrarehetra dia atolotro ho anao irery anaovana izay mahafaly anao, anaovana sitraponao, asandrato ny vavakao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, androany Jesosy dia manolo tena indray zahay, mifony izay Jesosy, mibebaka izay ny amin'ny nampiasanay ny fotoananao izay nampindraminao anay tamin'ny sitrapony nofinay, tamin'ny filany nofinay, tamin'ny sitrapony fonay nanaovanay izay dany ny kibonay, izay mahafaly anay Jesosy, fa tsy nanapahatakarana izay tahaka an' Jesosy hoe anaovana izay mahafaly anao, ikatsahana lay antom-pisina, ikatsahana lay zavatra izay mahatery anao, dia ny fanaovana ny sitraponao manomboka androany izay Jesosy, dia hiverina ao amin'ny sitraponao, hamantatra ny sitraponao ary hanome ny fotoananay eo ampanaovana ny sitraponao. Ny androm-piainana rehetra Jesosy dia holaninay amin'ny fanomezana sy fikatsahana ny sitraponao. Miheny mety menao asa izay ny menao andraikitra izay fa amin'izany rehetrarehetra izany dia tsy hiala ao amin'ny sitraponao izay Jesosy, fa anao izay mahafaly anao, ahatonga ny fanotronanao ho tamana eto aminay mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Zakaria 1:3 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Koa lazao aminy izao hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, miverena amiko ianareo ho Jehovah tompony maro, dia mba hiverina aminareo kosa ho Jehovah tompony maro. Ho tsika hivavaka hiverina tanteraka amin'i Jesosy tsika, ahatsiaro tamin'ny fotoana vao niantsony antsika. Tamin'izany tsy andronao akory hoe hisy fotoana nomboka, lavay ianao dia efa tsy mahapetraka hoe hisy fotoana rapitso. Izay antsonanao indraindray ary ianao tsy andronao akory hoe roviana no antsona anao ny asany. Tamin'izany tamin'ny ianao vao nantsona, tamin'ny ianao vao nahafantatra azy, tsisy ninona hitanao sarobidy mihoatra azy. Fa nandeha ny fotoana, nandeha ny fiarahana taminy, dia indraindray ianao mahavita monsieur permettre tsy afaka androany. Indraindray ianao mahavita monsieur permettre hoe tsy afaka manao an'izany androany. Dia andaontsika tena hiverina tanteraka, ahatsiaro ny premier jour niantsony Jesosy antsika, ahatsiaro ny fotoana nanaingany antsika avy any amin'ny longory ratsy izay nanadiovany antsika, nandraisany antsika, nananganany antsika ho zanany malalana. Dia tena hiteny amintsika androany, fotoana indray androany hanomboka départ ohatra ny tamin'izay fotoana izay hiaraka aminy. Hivavaka tsika, raha masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Androany Jesosy fotoana sarobidy ho anay, hifonanay aminao Jesosy ny fotoana fahazarana ny arahanay taminao. Indraindray izay zatra dia monsieur permettre hoe za raha tsy afaka, za tsy afaka mba manao an'ity variana, le fitahiana nomenao indray no nitazona anay tsy handeha hanatrika anao, le nomenao indray no nitazona anay tsy hamonjy ny fotoananao. Jesosy hifonanay aminao zany rehetra zany, tena hiverina aminao zay, tahaka le niantsona ianao tamin'ny voalohany Jesosy no hiverenanay aminao, hiverina tanteraka aminao zay amin'ny antso izay niantsonao. Jesosy fotoana androany tena manao voady vaovao aminao zay, hiverina aminao, hiverina tanteraka aminao ny fotoana anay rehetra, ny momba anay rehetra, tsisy anay fa anao. Manaiky zay Jesosy androany tena ho anao tanteraka, tsy misy ninina velanay hiotranao zany, tsy misy ninina velanay atakalonay anao. Jesosy manaiky izay androany, manolotra ny tenanay sy ny fonay vaovao anao izay androany. Hanompo anao izay mandra-piavinao any amin'ny ranolanitra, mandra-piala ny fofonainay, dia enao foana, enao foana, enao foana Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy masina ry manan-kery avy any Nazareta. Amen. Azo hiteka mafy ny tompo. Alleluia. Mino aho fa nandritra an'izay herinandro izay dia ny zavatra nihitsy tao anatinao tao.
manomana anao Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity ho afaka ampiasaina ary aneo azy. Ato amin'ny Exodosy 7:30 dia misy teny tahaka an'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fanaony Mosesy ny maka an'ilay ka manorina azy eo ivelan'ny toby lavidavitra. Ary ny anarany dia nataony hoe trano ilay fionana. Ary izay rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka hoeny amin'ny trano ilay fionana izay teo ivelan'ny toby. Hoy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe manana ny fotoana ny Andriamanitra. Fa isika koa afaka ampiasaina amin'ny fotoanany. Andeha tsika hivavaka androany. Satria Mosesy teto nanomana ny tenany tao anatin'ny fiombonana. Ary tsy Mosesy intsony ny hita fa Andriamanitra rehefa avy eo, satria nanaraka zanak'Israely rehetra niombona niaraka tamin'i Mosesy. Aoka ho ahitsantsika ilay izaha androany. Aoka hasandratsika izy. Satria izy nefa niteny hoe ao amin'ny Jaona 4:7 hoe isika tsy maintsy miaina fa izy tsy maintsy mitombo. Ao anaty vavaka ataovy misy fanetretena lalina. Tonga Jesosy androany. Aneo ny maizy ianao fa aneo ny mahakely androany. Dao sandratsika izay vavaka izay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao izay. Ny fahatsaranao, ny fahalebiazanao. Andriamanitra mahagaga ianao tsy miova. Tonga izay manantona anao amin'ny fahakelezanay ary manandratra anao amin'ny fahalebiazanao. Raha etaetanao tompony mampiasa anay dia ho voninahitra ao rery ny zavatra rehetra. Ny antom-pisianay dia ho anao. Ny fanoloran-tenanay dia ho anao. Izay rehetra momba anay dia atolotra ianao satria ianao ny tomponay. Na ny ainay ary eo am-pialatananao. Iza moa izay Jesosy. Miondrika tanteraka izay. Fa manaiky izay tompo. Manaiky anao tanteraka izay. Ny fanetretenanay androany. Nandritry n'izay herinandro izay nisy nitsana. Mety mbola nisy tsy nitsana ihany. Ny mbola maizahay anay. Fa raha tonga eto izay dia sarobidy aminay izao fotoana izao. Sarobidy loatra Jesosy satria raha mbola velonay izay dia mbola misy fanantenana ny momba anay iray manontolo. Mikohaka tanteraka izay manaiky. Ary miandry ampahatoniana ny fotoananao Andriamanitra. Izay rehetra sitraka ao dia aoka ho tanteraka. Izay rehetra mety aminao dia mety aminay. Jesosy io. Ity izay tonga manantona anao androany. Aoka ho tanteraka ato anatinay ny programanao. Tsy taredretra zany satria ho feny fahatokiny izay. Ho feny fankatoavana izay. Amin'izay rehetra lazainao sy teneninao. Fanamasinao. Ampio izay mba ho tafatoetra. Ho tafatoetra eo amin'ny rinao Jesosy dia eo tongotra ao zany. Ianao nefa nilaza fa tsy hongotana aminay zany anjaratsara zany. Tsy matahiry ny tenanay izay fa ianao ny hitahiry anay. Hatramin'ny farany Jesosy. Ny fonay misokatra ao anao. Makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Alleluia. Koa izay ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha teo hoe herinandro izay ny lasa efa betsaka izay nitsana. Fa ny zavatra mahavariana dia tsy nataon'Andriamanitra herinandro ilay izy fa nataony telo herinandro. Alleluia. Zany hoe mbola misy herinandro indroa zany, mbola misy indroa ohatr'izay zany ny hitsana no ahitsana. Dia raina Jesosy izay efa natafahitsana ny azy tanteraka. Alleluia.
fa tsy mbola kivitsika fa mbola eo Jesosy manome ny fotoana indray hanitsanantsika amin'ny manaraka raha mbola tsy misy, raha mbola misy. Alleluia. Hebreo 4:15-20. Hozy izy ny teny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Eo ihany koa ny oabolana 7:10 hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny fatahorana an' Jehova ny fandoam-pahendrena ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavan-tsaina. Alleluia. Tantaran'i Josefa no nentin'ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny toriteny tamin'izay fotoana izay hoe Josefa hozy izy nandahota satria tena navesatra taminy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra noho ny ananana fifaliana sy tombony vetivety. Fantatsika tsara io tantara io fantatsika tsara izay tantaran'i Josefa izay. Nanday izy tsy andry tamin'ny tompovaviny satria matahotra an'Andriamanitra izy. Misy vavolombelona kely tiako zaraina aminareo alohan'ny ivavahantsika. Fitotoana lasa tany ho any, za moa ny ao anatin'ny asako dia somary mandehandeha kely mba mitahiraka any amorontsiraka any matetika. Dia tamin'izay fotoana izay na mitahiraka tany Toamasina niaraka tamin'ireo olon-dehibe tao am-piasana zany. Dia mandeha ny fiainana mission, ohatran'ireny manao mission rehetrareny ataony asa mandeha mody any amin'ny hotely marina fa anatina hotely anankiray izay no mipetraka zany hotely lehibe anankiray dia samy manana ny efitranony dia nisy fotoana rehefa niaraka ny sakafo maraina izay dia mifampiresaka ry zareo. Dia mifampiresaka ry zareo le niaraka tamiko ireo zao izy izy raha ohatra ka miakatra any ambonitsika ka ho zavaitsika ozy izy ny efitranony io rahalahy io mantsenahako io zany. Dia ny anazy io ny fandrinany ny anankiray ihany no mikorotana, ny ilany ihany no mikorotana. Dia gaga kely tamin'izay zavatra nytenen'izay hoe tsika zany rehefa manao sitrapon'Andriamanitra tsy ho atsika rery kay le izy fa ho an'ny olona ihany koa, hitan'ny olona le izy. Ny zavatra tiany ambara teo anatin'ilay izy zany dia zao hoe raha ho jerevana ny efitrano io izy dia ny fandrinany iray ihany no mikorotana. Midika an'izay hoe za rery ihany no matory ao amin'ny fandrinako any mission. Ny sasany zany tsy izay zany ny zavatra mitrano. Azotsika ve le izy? Dia ny tiany ambara dia zao hoe ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ho atsika voalohany indrindra fa ay kay misy olona, ny olona kay manara-maso atsika, mijery atsika. Ary izay zavatra izay no ataontsika hoe mitory an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitondran-tenantsika. Amen. Ataontsika hivavaka ary hivavakantsika iray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny famanginao anay isan'andro amin'ny alalan'ny mpanomponao anambaranao ny sitraponao aminay. Dia tehirizo ihany koa izay Tompo amin'ireo izay efa nijoroanay ampio koa izay amin'ny alalan'ny fananao masina mba ahafahana hijoro sy hiainanay ny amin'izay rehetra tokony tena mbola hijoroanay areo ka mba tsy hijanona ho fahalalana fotsiny ihany fa tena ho fiainana hiainanay ny sitraponao. Hivavaka aritsika ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy manome voninahitra anao izay mbola omenao fotoana tombontsoapahasoavana tombonandro no ny aleben'ny famindraponao ahafahanay amin'izao fotoana izao miverina eto tongotrao mitondra ny tenanay tsirairay avy. Misaotra sy manome voninahitra anao izay fa tsy mitsahatra amin'ny teny ianao, tsy mitsahatra amin'ny teny amin'ny mpanomponao ianao, tsy mitsahatra manambara ny sitraponao ahafahanay mandray fanapahan-kevitra na dia zao fotoana izao ihany Tompo ny anova ny fomba fiainanay anaraka ny sitraponao any. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra, ampio ihany koa izay ny amin'ny zavatra rehetra mbola tokony hijoroanay. Mety misy zavatra mbola miafina nefa tsy fantatray ao anatinay ny amin'ireo pitson zavatra izay tena tsy mbola hanaovana ny sitraponao. Asehoy aminay zany amin'ny alalan'ny famanginy fananao masina. Sandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Amen. Tsika ho an'i Jesosy. Raha tsika manao ty ianao ny ilaiko ianao ny iriny foko Jesosy. Sakafo fotsiny fonao anatin'izany zavatra rehetra izany. Arako tanteraka izay teny rehetra sy izay vavaka rehetra nataontsika androany. Nataontsika iteny hoe ianao ny ilaiko Jesosy anovana, hikasika, ampianatra marina mba ahafahako maneho anao ny antsipirian'Andriamanitra.
tsy ilay sariko, tsy ilay momba ana taloha anao ka hita Andriamanitra, fa ilay mahay anao anao ka hita ao amin'ny fiainako Andriamanitra tsara. Ianao no ilay, ianao no iriny foko, ianao, ianao no ilay, tario ahitanao, tario ahitanao, eny ianao, ianao Jesosy, ianao no ilay, ianao no iriko, no iriny foko, eny ianao, no ilay, tario ahitanao, tario ahitanao, eny ianao Jesosy, ianao no ilay, ianao no iriny foko, eny ianao, ianao no ilay, tario ahitanao, tario ahitanao, tario ahitanao, tario ahitanao, tario zay fanay masino, tario ahitanao zay, tario ahitanao. Endoko Jesosy tsy ao anatin'izao fifadikan'izao dia oka tokoa ianao no hitarika anay ahafantaranay tokoa ny fahamarinana feno izay tokony ho tonga fiainanay sy fahazarana tsara ho anay. Amen. Ao anatin'ny fifadikantsika dia mandalo dingana. Rehefa tsy somena sakafo ny nofo dia mahatsiaro anohanana. Rehefa mandroso nefa tsika ao anatin'ilay fifadiana, tsy indray andro, trondro andro, herinandro izay lasa, dia mahatsapa hoe memieny izay fahatsapana ny anohanany vatany izay, fa mangataka kosa tsika ho amin'ny fisokafany varavarana anankiray ho amin'ny anohanana ara-panahy. Amen. Anohanana ara-panahy dia mangataka tsika mba hitombo arakaraky ny androsoantsika izay anohanana ara-panahy izay, mba tsy ho fahazaran-dratsy ny anohanana ara-nofo ka tonga tsika ampihinana ny nofontsika amin'izay sakafo hitantsika rehetra, fa mba ho fahazarana tsara ny anohanana ara-panahy atonga atsika hihinana an'izay sakafonaina izay mampety atsika izay. Amen. Ao amin'ny Jaona 4:17 dia izao ny tenin'Andriamanitra hoe: ary rehefa akaiky ny Pasika ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy, ary hitany teo ankianjan'ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromalala ary ny mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopi kofehy izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo ankianjan'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary narara ny vola ny mpanakalo vola, sady nazera ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromalala: eto mivoaka ireo zavatra reto, aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpiainany nahatsiaro fa voasoratra hoe: ny firehetako ny amin'ny tranonao no aharitra aina. Amen. Tsika nandray tamin'ny fampianarana teo fa io tranonao io tenanao io dia nomeny tompo, tsy ho amin'ny antony ilantsika azy, fa amin'ny antony ilan'ny tompo azy, mba hisehony amin'ny alalantsika tsirairay avy. Ao anatin'izao fifatikan'izao, mamangy atsika ny teny, mamangy atsika mety ho kapoka, mamangy atsika mety ho herin'ny teny sy ny fahefana amin'ny endriky Jesosy tonga amin'ny kotope. Ino izy atao ambony ato moa? Kotopi kofe. Mamangy atsika, isaorana rifaliana mandrakariva ny fahafahatsika mandray an'izay teny izay,
mamangy atsika Jesosy amin'izay teny zay, manaisitra sy manadio ny ato anatintsika, manitsy atsika, maneho atsika ny fahamarinany teny, reto manazava ny ato anatintsika, tonga ny fahazavana teny ato anatintsika, manambara reto avy ny tokony hoesorinao sy iainanao tsony ilay fahazaran-dratsinao, mba hahafahan'Andriamanitra mahazo aina sy miseho amin'ny alalan'izay tranonao zay. Dia ny firehetako amin'ny tranonao, amin'ity tenako ity, no malany nofoko rehetra ka azo aina sy atonga anao iseho amin'ny alalana tsiraray avy. Amen. Ndao tsika hivavaka. Tompo miteny zay mamangy anay, aoka tokoa ho teny fampiarana, ahafahako tena miaisitra sy miala amin'ny fahazaran-dratsiko, mba hiretako mandraka arivany amin'ny tranonao, hiverako amin'ity tenako ity ho amin'ny antony zay ilanao, fa tsy amin'ny antony zay ilako azy. Ok izany ho foana ny antony ny tranonao zay mety hibaiko ka hitondra ana amin'izay tsy sitraponao, voka ny sitraponao no anjaka ato anatiko mandrakariva, mba hisokatra mandrakariva ao aminao ihany koa ny etaeta-panahiko, mba tsy andrenesako tsony ny anoanako nofoko. Asa anatin'ny vavaka ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra satria mamango isan'andro miteninao, mikapoka tsy maninona Tompo, mamangy amin'ny kery ilainay zany Tompo ao anatin'izao fotoana izao, manisy anay tena mety Tompo, satria zany no anton'izao fifadikan'izao, mba hiretanay tokoa ny amin'ny tranonao, mba hampanaiky an'ity tranonao ty tenako ty tsy ho amin'ny antony filako, fa amin'izay antony ilanao dia ny hatanteraka ny sitraponao sy iainako izay sitraponao sy ny programanao ato anatiko. Misokatra ho anao zay Tompo, ny amin'ny teninao isan'andro, aoka izay ho tonga angetahitany amin'ny teninao an-trano, misokatra ho amin'ny teninao mandrakariva, mba hampitsana hiala izay rehetra tsy araka ny sitraponao, voninahitry ny anaranao ato anatinay, mba afaka nisehoanao marina ato anatinay voninahitry ny anaranao zany. Dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika hitehaka mafy eo an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Ao amin'ny jaona toko fito ambin'ny folo andiny fadimy folo ka antsika teny kely jaona toko fito ambin'ny folo andiny fadimy folo izay vavaka nataon'i Jesosy tamin'iray amin'ny anaran'i Jesosy. Izao tsy mangataka aminao mba hampialina azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Amen. Rehefa mba mivavaka Jesosy zany mba ho antsika zany, dia tsy mivavaka izy hoe mahatonga antsika hiala amin'izao tontolo izao, fa hiarovana antsika amin'ny ratsy. Amen. Zavatra anankiray izay nambaran'ny Tompo rehefa somary nandinidinika kely dia roa Sabotsy zay, dia zavatra anankiray foana nitsindrian'i Jesosy. Mahatsara raha mamaky baiboly tsika manambara Jesosy manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, dia misy zavatra tian'Andriamanitra tsindriana zay. Amen. Tamin'ny herinandroany Jesosy dia zavatra teny nampitona'ny mpanompony ho antsika dia ny hasarobidin'ny fotoana. Dia mbola ny herina tamin'ny herina zany ilay ataontsika hoe tanatin'ny vavaka fandintenina, fa tamin'ity indray fa mbola nitsindrian'i Jesosy hoe ny hasarobidin'ny fotoana. Amen. Rehefa inoana zany atao ala légère ohatrany hoe maivana, fa tena marina, misy lanjany marina io fotoana io. Alleluia. Indrindra moa tsy hoe kory hoe atoritory fotsiny, nefa indrindra ilay fotoana fiombonantsika amin'Andriamanitra. Fatantsika tsara angamany ataontsika hoe ifanaina zany tsika. Za taloha zao mbola ataon'ny taloha zao ataontsika mbola tia mijery film, fa mahavita mipototry ny télé anatin'ny ady maromaro rehefa miresaka amin'ny Tompo tsy ohatran'ny zavatra izay, satria maivana amiko ny fotoana tamin'izay fotoana izay eo anaoko amin'Andriamanitra. Amen. Raha za manokana zao 7 taona vao nalala sy nandrain'i Jesosy. Amen. Misy fotoana be dia be very tao amin'ny fiainako tao, ary izay mahatonga ana amin'ny tena amin'ny zanako foana manao hoe sambary nareo teraka atao anatin'ny fahamarinana sy fahafantarana fahalalana. Amen. Izay zavatra izay azo atao ambanin-javatra zavatra izay, fa ararotin'ny fotoana men'Andriamanitra nareo fahasarobidy. Amen. Fa hivavaka antsika amin'ny teny aty fa marina amin'ity zao tontolo zao ty hoy Jesosy teo manao hoe ahitana fahoriana izy Jesosy. Marina hoe misy problema ny olona vahany zay,
fa sy tokony izay tokony nataontsika hoe sarobidy le vahaolana. Alleloia. Marina ataontsika manana problema ny olona fa fantanantsika tsara fa raha tsy fahasalamana afaka, raha ohatra tsy fahasalamana avery afian'ny olona anankiray afaka tonga fahasalamana. Raha ohatra vola very afaka mbola taverina ny vola. Sanatry izany ohatra hoe lasa ny vady ny ohatra possible mbola taverina zany. Raha sendra zanaka maditra tamin'ny ten'Andriamanitra teo hoe zanaka dala possible miverina zany, fa ny fotoana tsy miverina zany. Ary matetika ny olona raha ataontsika hoe misy olona maty reny dia matetika ny olona misy ny olona mitomany satria ny zavaranakany ataona tsirambo ny tao dia manenina izy. Tsy izay zavatra izay tiany Andriamanitra ataontsika amin'ity 2023 ty. Amen. Misy fotoana sarobidy no Andriamanitra anao. Raha ny ataontsika hoe rehefa ataontsika hoe andeha hiasa ny olona anankiray tena tsy tara izy. Raha mandeha mianatra izy tsy tara izy. Rehefa tonga fotoam-bavaka ohatra mbola tsy tonga paster Rodolphe zay fa tsy manana somary taratara zaho izy. Nefa sarobidy ny fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Voazon'Andriamanitra ataontsika amin'ny alina hivavaka ohatra fo amin'ny ray amarena. Tompo, mbola zany mbola vao tamin'ny 6 vao natory Jesosy fa aloha kelikely ray ohatra. Na ataontsika hoe mizavatra tao dia tsy tsapany alaliny sarobidy. Fa ohatra ataontsika hoe mizavatra nofo ohatra magaga fa iny tena matetika ataontsika hoe tsy tara mihitsy. Iny moa fanoharany tao pasera zao indraindray nisy fotoana zay manao hoe raha misy olona zao miteny manao hoe anome vola be amina miliara ozy aminao amin'ny 7 maraina amin'ny 5 dia efa tonga le olona. Satria hoana sarobidy dia zavatra mety mandao zay. Fa androany mampatsiahy antsika ny tompo amin'ity vavaka fadikana ty mba ho tsapantsika lanja ny fotoana zao men'Andriamanitra antsika. Amen. Raha miteny izy 21 jours tsy 22 ny tenenina na hoe 20 fa 21 zany hoe io fotoana raika amin'ny 20 andro tokony tena tsy jerevantsika ankibo hoe amin'ny 4 vao maty masoandro tsy dia izay loatra fa zao tena hoe arotontsika iomantsika amin'Andriamanitra. Amen. Ivavaka antsika amin'ny tinoaty mba hisoran'Andriamanitra hiala amintsika ny salobona ahafantarantsika lanja ny fotoana zao men'Andriamanitra antsika azonao avaka antsika amin'ny aran'i Jesosy. Misora tompony fampahafantaranao anay marina fa tena marina zany Jesosy na ny amin'izao tontolo izao mahafantatra fa sarobidy ny fotoana indrindra tompo aminao. Misora tompo mbola nanomezana ny fotoana mbola fanay mandiny tena mampahatsahanay tompo mamerina amin'ny laonina fa sarobidy ny fotoana zomenao anay ary sarobidy ihany koa tompo ny zavatra zay ataonay tompo afanay mandiny tena satria matsarinao fa sy tokony zao fomba izay iarana aminay satria zanak'Andriamanitra zay. Ary zay tompo ny ranao anao misy eto ambony tany ity fantatray tompo fa tamin'izay mbola tsy tao aminao tompo na ny amin'ny fiainany tompo ivelan'ny fanjakanao rehefa irana manao mission dia misy fiam-potoana zany ary voazanay zany. Nefa tompo nandray tompo mavananay zany efa aminao. Androany tompo dia mivavaka zay tompo androany oentinay eo amin'ny fanotronao tompo ny fiainanay ary fonanay aminay tompo ny amin'ny fanaovanay fotoana tsinitsina tompo fiainanay. Androany tompo ndresy Jesosy eo miverina aminao ampisa fa ny amasonao ho tsapanay ny vesitra lanja ny fitiavanao anay nanomezanao anay fotoana afanay miombona aminao mbola mafaka menina aminao ary koa tompo afanay misitraka tompo zany fahatsarana zany. Misaora Jesosy eo ny amin'ny fitiavanao anay misaora tompo ny amin'ny famerina aminao amin'loany tompo ny amin'ny asarobidiny fotoana zay nomeno anay makasitraka raha eo ho anao fakasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen dia amen. Tetana mafipetsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Manasanao amaky ny ohabolana toko fahaefatra andimy fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao amin'ny havian'ny aina. Ohabolana toko fahatelo amby roapolo andimy fahaenina amby roapolo Andriamanitra miteny aminao hoe anaka atoloha ihany fonao ary aoka ny masonao hifaly mijery ny lalako. Ary Matthieu toko fahadimy andiny fahavalo manao hoe sambatra ny Matthieu ampo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Amen. Ny fo sarobidy amin'Andriamanitra matoa izy miteny amintsika hoe atoloha ihany fonao. Fosy izy ny tenin'Andriamanitra misy aretina tsy azo sotranina fa Andriamanitra rery ilay namorona azy mahay manasitrana azy. Andaontsika androany hanolotra ny fontsika amin'Andriamanitra. Tena hoe Andriamanitra te feu ty foko ty ataovy amin'ilay mapety anao mihitsiny. Ao anatin'ny foa misy ny haitsika,
ao anatin'ny foa misy ny fihetsepontsika, ao anatin'ny fo io koa no ifankahitantsika amin'Andriamanitra, ary io fo io koa no ampiasany devoly tsy ifankahitantsika amin'Andriamanitra sy hoe hisarahantsika amin'ny olombelona. Rehefa feno faharatsiana ny fotsika dia miteny zavatra, miteniteny foana ny vavantsika dia mamono olona be dia be, mandrava zavatra be dia be. Dia ndaontsika tena hiteny amin'Andriamanitra Jesosy ty foko ty tamin'ny voalohany raha nahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia izao tsara ho tsara, fa tsy parfait le lanitra sy tany voalohany, fa izao rehefa nanaiky ireo voary anankiroa ireo teo ambany fifehezan'ny fanahy masina sy nanaiky andray ny tenin'Andriamanitra dia namoaka fahatsarana ary tonga tsara indrindra. Mihoatra lavitra noho izany tsika ianao satria nomen'Andriamanitra ny fanahy masina dia ndao tenentsika fotsiny Andriamanitra hoe hitanao ny foko Esau aoka tsy ho zatra miainy teny fa tena hoe manaiky andray ny teny, tena hoe ho tsara indrindra dia ho tonga amin'ilay fankasitrahan'Andriamanitra tsika. Asandrato mivavakitsika. Ray masina tsara indrindra ranay aminaran'i Jesosy. Ianao Andriamanitra ilay mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Tsisy miafina aminao Jesosy ny ao am-pony tsirairay. Tsy mila olona akorin'izay aminananay hoe izao ny ao am-ponao, fa fantatray tsara Jesosy ny ao am-ponay. Jesosy izay vo rehetra tsy namboleny tananao ao anatinay dia ongoty Jesosy. Aoka izay Jesosy tsy ho zatra ao amin'ny fanatrehanao. Aoka izay tsy hanamarina ny tenanay fa iaiky ny fahotanay, iaiky ny tsy fahataterahanay, ary fantatray fa ianao ilay mpamorona ny fonay, mahay manefy ny fonay koa Jesosy ho tonga amin'ilay akasitrahanao ka ho fohovonina ho ampiasanao Jesosy ho amin'ny famonjepana, fohovonina hijoro Jesosy ao amin'ilay etsonao anay dia ny amoahanay vokatry ny fanahy sy hitoeranay iainanay ny toe-panaraka an'Andriamanitra mba hampatonga ny voninahitra ao iseho Jesosy malala. Mankasitraka Jesosy mihitsy mahatoky izay fa hiasa ao amin'ny fony tsirairay ianao ka tena hoe ho fo akasitrahanao, ho tonga olona araka ny fonao izay tsirairay avy. Saotra betsaka Jesosy. Amen. Tehakitsika ndraisantsika amin'ny Alleluia. Hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Fa maninona no nahatsapa izany vesatra izany tao am-pon'ny Paoly hoe ny fitiavan'i Jesosy manery azy. Misy réflexion tsotra ty mba taritiko tantaraiko anareo, fisaitsainana fohy. Voanomboka fifadikanana dia izao le sarisary voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe tonga ny fotoana dia tsy maintsy tonga Jesosy teto ambonin'ny tany. Dia izao le sary alaivo sary an-tsaina anie ty zavatra teneniko anao ty tonga ny fotoana tany an-danitra tsy maintsy hiainga Jesosy hialaka ty ambonin'ny tany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra izay voaombo hatramina ny renana n'izao tontolo izao, izany hoe tsy surprise tao an-danitra izany ny fialan'i Jesosy akaty ambonin'ny tany fa efa fantatra ny rehetra tao. Dia tamin'ny fotoana io izao ny zavatra nitranga, hijoro Jesosy dia ozy izy ny ray hoe ndana amin'izay ianao makany ambonin'ny tany hamonjy ny zanak'olombelona. Saintsainy kely ohatra ny ahoana ny ambiansa tao an-danitra tamin'izany fotoana izany hoe hiainga Jesosy, fantatra ny zavatra tsy maintsy hitsanga ety ambonin'ny tany satria tsy maintsy homboana amin'ny hazo fijaliana ho faty Jesosy ho afony ny ray. Dia ozy izy le irany rijarasoly ray be hoe ray eo ilay zanakao ozy izy izay nombona tamin'io hazo fijaliana ao, renao ny feo ny toreo nefa tsy nietsika ianao namonjy azy. No nino ny fitiavany azy sy ny fitiavany ianao mba ho tanteraka io programme an'Andriamanitra hoe tsy maintsy miainga Jesosy. Dia izay saintsainy le ambiansa tao an-danitra. Tsika malagasy ary malala an'izao hoe tsisy ray mahafony zanany, nefa Andriamanitra nahafoy an'i Jesosy mba hatonga azy hatonga anao voavonjy.
dia ozy izy zay ka iny nahatery amin'ny Paoly apôstôly, dia ozy izy Paoly hoe fitiavana Kristy manerana satria tsapany tao anatiny le fitiavany Jesosy atsika sy ianao, dia tsy maintsy nandao ny lanitra izy. Filipianina 2:5 dia ozy izy hoe aoka ao aminareo zao sainy zao izay tao amin'ny Jesosy Kristy koa izay nanana ny endrik'Andriamanitra azy, dia tsy nataony zavatra ho fikirina ny fitoviana amin'Andriamanitra. Le fitoviana amin'Andriamanitra, le tsara rehetra ny ainany tany an-danitra dia nafoiny Jesosy, dia tonga teto tany izy. Taiza nisy azy araka voalaza teo tany an-tranon'omby, ny laozany le tsara tarehy rehetra tany, fa tonga izy ho any an-tranon'omby dia nefarany maty, dia nafony ny rainy. Dia ozy izy Jesosy hoe ray eo, nahoana ianao ny mahafoy ahy noho ny fitiavany ahy sy ny fitiavany ianao. Andaontsika androany anao vavaka anankiray. Jesosy mba afindrao ao anatinay koa izany vesatra tao amin'ny Paoly apôstôly izany, ka anao hoe fitiavany Kristy ny manery anay, mba ho vesatra ao am-potsika ny fitiavany Jesosy. Fa rehefa io fitiavany Jesosy io mavesatra ao anatin'ny foko sy ny fonao, tsisy olona anankiray izany sahanao hoe dia hanota na anao tsinitsinina ny fitiavan'Andriamanitra. Tsisy olona anankiray izany tena anana fahatsapana hoe tena sasa andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa vesatra ao anatinao ny fitiavany Jesosy, sahanao mandany inona izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Asandrato izay vavaka izay, raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, manatony izay amin'ity fotoana androany ty, sarobidy loatra ny fitiavanao Jesosy, ary tena tia anay rehetra ianao, nafonao ny tsara indrindra, nafonao hatramin'ny ainao aza Jesosy, mba hatonga anay ho voavonjy. Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao androany izay Tompo, mba aoka ho vesatra ao anatin'ny fonay tsirairay avokoa izany fitiavanao izany. Dia ho sahiteny tahaka ny Paoly izay hoe fitiavany Kristy ny manery anay, izany fitiavanao izany mba tena hanapaka sy hanjaka ao am-ponay, ary hatonga anay tena hijoro manomboka izao, olona tena araka ny sitraponao, hijoro manomboka izao, olona tsy handisy fanantenananao mandrakizay, fa olona tena hijoro amin'ny sitraponao. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitiafa mafo an'i Jesosy ianao. Alleluia. Teneno akaikinao tsara Andriamanitra hoe mihaino vavaka izy hoe dia mamaly vavaka izy. Amen. Matsiaro tantarany asa fanompona tamin'izany vao nanomboka, dia tsy mba nananay amin'ny Petro aza, dia miangavy le olona izay mba manana mba meo mba amin'ny Petro mba fiderana le mba le afa ny andafy reny, dia tsy nomen'ny olona. Za aloha tena nalahelo fa nijery amin'ny pasteur dia tsiko foana izy, dia kalmeny ianao dia ampianarina. Rehefa tonga fotoana anankiray dia lasa mpamokatra MP3 ianao, lasa mpamokatra MP4, lasa mpamokatra MKV. Fady tadiavy ny dikan'izay, tiako tenenina izay mety nanambaninanao tamin'izany ho ataon'Andriamanitra asanao amin'ny fotoana anankiray. Tena vavolombelona izany. Nisy fotoana indray mba nanao émission radio, dia mba nentina tany amin'ny radio, dia nambanimbanin'ny olona hoe tsy fotoana izany izao, nareo voaviana manena, so tokony tsy izany aloha ny ataonareo e. Dia réaction pasteur tsikitsiky fotsiny izy, ianao izany tsy mahatsiky aloha tamin'izany. Alleluia. Nisy fotoana anankiray izay nentina tao amin'ny tokantranon'ny pasteur le émetteur radio sy ny taratasy, dia nibitsika amin'ny fanahy-masina hoe fantatrao izy nanomezako an'io, ianao nangina tamin'ny ianao nailika tamin'le radio izy. Le radio le nanilika ny any lasatsika. Za manilika lasa anay eo. Nisy fotoana miara-miasa amin'ny mpanao sono,
misy fotoana tsy branché zareo akory ilay izy nefa hofaina lafo pasteur tsy taitra mihitsy tsikitsiky fotsiny izy za aloha tamin'izay tena tezitra tena nitahaka ny zoany asa fanimpona tamin'izay hoe tsy rarino azy ho ataonareo zao bafila tsy mandeha akory no ataonareo io tiavy fa zao nefa tsy le fitakiky zo nazahoantsika sono fa le fahanginana sujet de prière tiako mba hoentsika jaona 6:43 aussi Jesosy aza monimonina reo izy hiatrika zasenao amin'ity taona ity atao vonina fo zay mitona eo mitona zay mitranga eo mitranga mianatritsika tsy miseplaindre anaty fanompona mianatra ianarana zany a tena kaikinao ianarana zany hoe tsy tenenina fotsiny zany hoe fa ao ambadika izay toetra an' Jesosy zay a misy zavatra tsy takatry ny saina tena tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra betsaka mbola azo hijoronany amin'izany ny mety hoe fampifilafilan'olona zavatra ananany fa tsy anananao fa rehefa tena manginy ianao a dia mifantoka amin'i Jesosy dia ataon'Andriamanitra mitobaka tsy hitanao indray izay anaovana azy amin'ny fotoana hamaliana Andriamanitra anao ao fantanao dia tena hoe n'Andriamanitra hiatrika an'ity taona ity a miaraka amin'ny toe-posy toe-panavonina tena iombona aminao tsy mora monimonina tsy mora mitaraina na tsy rariny aza fa ho mora mangina kosa mba hiseho ny fitsaranao ary ho mora malahelo sy honena ihany koa raha misy ny manohatra ny asanao na mety misy manao atsirambina ny asanao mba ho fantsina tsara eo an-tananao zay ary ho fantsiny fitiavanao tompo ao ho fantsiny fahafenon'ny fitiavanao zay natateraka amin'ny famonjena makasitraka sy misaotra anao zay anatin'izao fotoam-pandiny tena anatin'ny fotoana ny vavaka sy ny fifadiana amba izy zavatra intsana hatrany ao anatin'ny tonom-bavaka izay tononina izy vizion miamisokatra ary izy toe-panahy miamiova izy fahazarana resy ary izy fahazarana tsara ho azo alaina sy ho ampiarina tsaroviny tsiraray avy izay miombom-bavaka ao anatin'izany tonona zany a amin'ity marain'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy a Nazareta amen avao tananao dia isaora Andriamanitra ny amin'ny sujet de prière ny antsika niaraka teto ankasitrao tompo amin'ny fonao manontolo isaora izy fa izy no Andriamanitsika Andriamanitra tsy nanary hatramin'izay tsy manary androany ary tsy hanary ianao mandrakizay ny vavaka natao hatramin'izay dia nyvaliany fa ara-potoana kosa ny nanehoany izany ankasitrao amin'ny fonao manontolo fa izy ihany koa no manome ny tonom-bavaka mifalifa matomeny ny tonom-bavaka izy ihany ao ambadika io izy no hamaly antsika tsiraray avy saotra ray amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy a Nazareta miditra somatsara anatin'ny herinandro faharoa amin'ny fitokanana sy ny vavaka makasitraka ny any tonom-bavaka napetraka teo ambava amin'ny mpanomponao tsiraray avy miantefa ny anatin'ny fonay sy inona efa avy any anatin'ny fonao miantefa ny amponao ihany koa zany misaotra fa misy dinga mpandrosoana dinga mpivoarina ho azo tsapahitana misaotra fa ny vavaka nataony ate tsy maintsy ho hitanay valany zany misaotra fa hisitraka amin'ny famangim-pandrosoananao ty taona ty zay misaotra fa hisitraka an'izany ny firenenay misaotra fa hisitraka an'izany ny kontinanta Afrika iray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy hisitraka an'izany kontinanta Eropa amin'ny anaran'i Jesosy re kontinanta dimy mety mbola tsy hita masonay fantatra efa noho ny amin'ny fonay mavesatra noho ny amin'ny fitiavanao afaka hientefa trano tompo filazantsara marina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy a Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen teka mafitsika ho an'ny tompo Tumpo ianao no antony velomako Tumpo ianao no mato izao no arinao itohy endrika mina ataontsika mafy zany Tumpo ianao no antony velomako Tumpo ianao no mato izao ai no arinao
mitovy endrika aminao. Tompo ianao, maton'ny velomako. Tompo ianao, matozaho Nuarinao, avofany amin'ny lanitra ny tanody misoron'Andriamanitra ny fonao ray manontolo. Makasitraka tompony amin'ny fiaretanay tamambavaka teto androany maraina. Menao anay ny izotom-po, menao anay ny révélation na fanambarana, menao anay fampatsiahivana, menao anay teny fanairana, fampitodiana, fanisiana tao anatin'ny vavaka, iombonanay tanteraka aminao. Misaotra fa no ianao avy aminao ary ianao no antony fivorianay amin'ny fotoana rehetra. Raisy ny voninahitra tamin'izay vavaka rehetra natao teto androany. Raha misy tokony ho fianona fa tsy tanteraka dia ny fananona meno mibanga rehetra. Raha misy ny mihoatra Andriamanitra dia fonanay fa ianao mahay mamafa izay tsy araka ny sitraponao rehetra. Mangataka izay mity androany ity, aoka ny tsiray avy anona fahatsapana tao anatin'ity fivorian'ity fa nanotrina anay teto ianao. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakalo manizaniza tsy hosoloky oninonine hatramy farany mitsika sianao hatramy farany tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakalo manizaniza tsy hosoloky oninoninobe hatramy farany etsika sianao hatramy farany nafokizay maminy foko ety dia omeko anao nandao azy izao tontolo izao zao tsy alaminao nafaly ao malahelo ao telefony anao marary ao nani ao tsy milazanao ka ity ao mivoary fanao manao hatramy farany Fotoana dia makasitraka antsika rehetra ny amin'ny faharetana hatramin'ny farany. Mety nisy fotoana
ny zavatra natery fanafontsika izany fa dia tongosika natanteraka ny fimbonam-bavaka sy fadikanina tamin'ity tapany maraina ity manona ny fiadanan'ny tompo anisa tokantrano ny Andriamanitra tsy mba tsy marina ka na dia miasa tsara rehetra no amalisoantsika tsiray avy amin'izany fiaretana izany inoko fa ny fotoana nentinao teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy fotoana laliana fa fotoana nomena satria noraisina avy amin'Andriamanitra dikany hoe mandany fotoana mantsy zavatra tsy ilaina fa ny hoe manome fotoana dia zavatra tena ilaina ka ny fotoana teto androany zavatra tena ilaina satria vavakantsika eo amin'ny fanompoana vavakantsika eo amin'ny fandrosoantsika tsara amin'ny fanompoana vavakantsika mba handeha lavitra miaraka amin'i Jesosy eo anatin'ny fanompoana dia azoko antoka zato isan-jato fa maly sy efa niaino antsika Andriamanitra ko raha isoarony tsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo ny Jehovah ka iaronareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana raha iso fahasoavan'Andriamanitra atonga anao nampatsapanany amin'izay toerana misy ianao fa tsy rery ianao fa eo Andriamanitra ninona irinao sy ilainao aza matahotra fa ny olona otronon'Andriamanitra dia mahita ny tanan'Andriamanitra mahita ny fahasoavan'Andriamanitra mahita ny fidiran'Andriamanitra antsehatra ny fomba sy takatry ny saina tsy voatery angataka ianao vovaliana fa rehefa makatoy ianao dia mahita fahagaganao azy mandihana amin'ny anaran'i Jesosy fa le namadika ny rano tonga divay nampiasa toe-pondro mpanompo nanaiky anao izay sainy atao izy niditra tsehatra namarina ny zavatra sainy ataonao ho tonga vokatra mahagaga eo amin'ny fiainanao ihany koa izay natapidalaka lehatra amin'izay mandehana fa hosokafan'Andriamanitra amin'izay io fahasalamana io mety amin'izay io olana io va amin'izay ny zavatra rehetra ahitany voninahitr'Andriamanitra ianao tsofoky rano ambany tana maherin'Andriamanitra ianao ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny tahaka izay nambinina ny fiainam-panahinao ihany koa amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta amen nazarao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao anareo mankasitraka amin'ny pasteur sa rehetra ihany koa